Anatin'ny miara-manonja eto amin'ny MPS radio madame izao alarobia 12 mars 13 sy 14 zao anterina ny arabombampirarintso antsika mianakavy manaraka n'izany fandarana izany isaoran'ilay nahary no ny fitahiny sy ny fitantanany fa noho izany indrindra no mahatonga antsika afaka mifampiresaka amin'ny alalan'ny sary sy ny feo fandarantsika izay arahanao amin'ny MPS radio amin'ny radio madame ny fahitalavitra MPS eo ihany koa ny Facebook sy ny YouTube ka arakaraka izay mampety antsika no afahantsika zany manaraka n'izay fandaran'izay na ianao ato Antananarivo na ianao any amin'ny faritra na ianao any ampitan'ny ranomasina zava-dehibe ao anatin'izay rehetra izay dia ny hoe tsy ho fotoana very fotsiny na ho lany fotsiny ny fanarahanao n'ity fandaran'ity fa hivoizanao ny mahasoa tonga dia tenenina mihitsy hoe ny mahasoa sy ny mampety satria tsy hoe zavatra ratsy no tenenina eto hoe ho atolotra antsika mianakavy zany raha ny resaka hoe resaka mahatsara ny firenena fa hetsekilany ihany koa nefa tsy maintsy vakiana batsilana ny zavatra tsy mety amin'ny malagasy tsony zany zavatra sarotsaroana an'izany zavatra pasipasoana an'izany rehefa mety dia mety rehefa tsy mety dia tsy mety rehefa marina dia marina rehefa tsy marina dia tsy marina zay le izy zay fa tsy isen'izany eo anelanelan'izany fa isika moa zany miatrika an'izay fiainam-pirenena izay isaoran'ireo teknisiana marobe na ny eto amin'ny fohipena ny any amin'ny faritra manao ny antsivozavatra amin'ny fampitana ny sary sy ny feo zany any amintsika menakavy ihany ny fandeha ny fandarana aloha zany efa eto akaiketo Andriamatoa Motarson aleloia rehefa alarobia ny andro dia mandray anjara eto amin'ny fandarana izy mitondra ny anjara brikiny satria dia fitiava-tanindrazana daholo ny dikan'izany taotao-mota ihany koa no fahalalany ny maro azy miainga amina loha hevitra izay hoentina izany ao anatin'ny fandarana namana fanira zava-manantany mbola ho avy eo fa efa any izy dia eo ihany koa zany ny mba makafakana izay hoentiny izany ny toyan'ny fandarana moa zany dia hitantsika eo arakaraka ny faraminana maro samihafa zay ny hoe la tompolasy tompo vavy fa ny resahantsika ato anatin'ity fandaran'ity mazava loatra fiainam-pirenena mazava loatra fifidianana mazava loatra ny fiainan'ny atoko politika mazava loatra ny fikatsahana ny fitoniana hatrany hatrany eo amin'ity raharam-pirenena eto Madagasikara ity inona moa zany zao ny zavamisy dia ny hoe taom-pifidianana ny 13 sy 14 hatramin'izao fotoana iresahana izao dia tsy mbola mivoaka foana ny dekret izay tokony gouvernement tamin'ny mamoaka an'izany ny dekret milaza ny daty anatanterahana an'izay fifidianana président ny repoblika izay io nefa no andrasan'ny rehetrarehetra ny resaka fikarakarana sy ny fanomanana eo iny tsy azo elana iny satria fa hoe fifidianana fa le dekret zany tsy mety mivoaka dia zay zany no anisany anankiray mahatonga ny maro iteny hoe fa tena vonina amin'le fifidianana ve le fitondrana sa manao sinema inona ny tena ho andohany manoloana nyity taom-pifidianana 13 sy 14 ity inona ny tena ho an-tsainy ny eo anivon'ny mitatana ny firenena amin'izao fotoana izao satria izao etsy ananiny etsy rehefa jerenao zany efa samy metsiketsika daholo ny mpanao politika ny société civile ny mpanara-maso ny fifidianana fikambanana marobe ny ray aman-drem-piangonana raha tsy ilaza fa tsy ny FFKM ny rehetrarehetra samy efa metsiketsika daholo hoe fifidianana 13 sy 14 akoatran'izay rehetrarehetra zay efa samy miezaka ny maro amin'ny fijerenany amin'ny hoe tsy maintsy jerena ny apisy aloha ny fitoniana tsika tsy mbola iresaka hoe avaizany mahatonga ny tsy fitoniana fa zay aloha le foto-kevitra hoe ahoana ny ampisan'ny fitoniana eto amin'ity firenena ity dia hoy isika hoe samy metsiketsika daholo ny rehetrarehetra etsy ananiny etsy ny fanjakana zany ny fahitany maro azy dia ohatrany tsy hany mihitsy ny eritreriny sa ahoana amin'le fihetsika ohatra hoe tsy avoaka n'le dekret milaza ny datan'ny fifidianana
iny arahany rehetra mahity fa maninona ny tsy avoaka le décret ny CNI efa nanipy an'le hoe 6 novembre premier tour de efa niteneniny ko ny deuxième tour fa ny zavatra tenenin'ny CNI tsy azo tanterahana raha tsy misy ny décret zany didim-panjakana mivoaka any amin'ny conseil any amin'ny gouvernement any zay vao hoe zay no izy eo ary aloha mirabana Andriamatoa Motarson alleloia ndao ary mirabandrina miraba ireo mpisehatra ampanao tsy lazaina ato amin'ny fandarana miara-manonja de ireo teknisianina samy hafa manerana ny sahan'ny MBS sy ny radio Mada miraba ireo olona rehetra any ampitan-dranomasina manaraka izao fandarana izao miaraba manokana ireo olona hitako tany Ambatomanga manao hoe mba ataovy kokoa zay aty Ambatomanga fa zay ange manaraka anareo inona nataonao tany Ambatomanga no ny antony maro samy hafa zany etoko irina nanipika tsara mihitsy izy ary marina ny teneniny hoe tsy mbola namoaka ny didy amandalana mahakasika ny anaovana ny fifidianana ny fanjakana malagasy na teo arany tolo-kevitry ny CNI marina zany fa inona ny antony mahatonga an'izany eo indrindra zao mantsy raha vao mamoaka le fanjakana malagasy hoe am'izao le daty ofisialy am'izay fotoan'izay de efa tsy maintsy misy fotoana maromaro aty aloha ametrahan'ny vola anaovana an'izay eo le olana eo am'le hoe raha ohatra izy zany hoe amoaka izy zao fifidianana any amin'ny oktobra de aty amin'ny volana juillet izy zany tsy maintsy efa mamoaka an'le vola le vola rehetra anaovana fifidianana fa tsy ny hoe ny apafolona ny apatelona ny atsasany ny zavatra olana nefa de zao tsy manam-bola ny fanjakana malagasy io miezaka amin'ny fomba rehetra le fanjakana malagasy hazahoana le vola farafaratsiny le oentimanana anjaran'ny firenena malagasy anatanteraka ny fifidianana io de anao antso am'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny firenena malagasy mba hitombona ny anjara brikin'izy ireo hananana le vola hoentina manatanteraka ny fifidianana nefa ohatrany tsisy taitra le ka zao nge rina itsy ty ny faatokisan'ny olona anao tsy ny hoe manao zavatra ianao de atokisan'ny olona fa ny zavatra nataonao hatram'izay no mitarika fahatokisana zay mihitsy zavatra nataonao hatramy 2019 ve tondra makany amin'ny fahatokisana anao gouvernemanta malagasy vahoaka malagasy ange mampalahelo an'ireo PTF reo zay mihitsy hoe nampahatraina tena miatra mitondra ny zavatra tsy rariny tsony tena misy eto am'izao volosana ozy rena zany an'izay mihitsy volosana mihitsy le voaka fa malagasy tsy mbo hoe asina rano mafana ohatran'ny vorona volosana fa volosana mata de marary de zao de mieritreritra izy ireo hoe manao an'izao fihetsiketsehana rehetra zao tsisy taitra ny olona avelan'ny olona mihitsy hoe ho tonga saina tanteraka tena hoe ibabiko hoe mibabiko zay fa tsy misy taitra am'izany ary reo mahafantatra fa raha vao tsy petraka ara-dalàna io fifidianana io tsy fantatra hoe hoaizy ireo mpitondra fanjakana ireo mpitondra fanjakana reo mihitsy tsy fantatra hoe hoaizy fa hiala tsy ho hitany vahoaka malagasy izy fa menatra zay le zavatra mitranga riny de eo izy mody be fihetsiketsehana eo CNI manao hoe zay efa nanao tolo-kevitra zay fa mba nanketsy-mbo manarina fa ny ministre ny finance gouvernemanta ray manontolo raha vao manaiky hoe zao ny daty de efa fotoana kely eo arinana iny de efa tsy maintsy mipetraka ny vola satria misy zavatra tsy maintsy famatotra am'izay amin'ny daty zay ho avoakany eo amin'ny fomba ofisialy sy ny vola sy ny vola ary ny vola tsy hoe herinandro no amoahano an'io de tapitra zay fa efa tsy maintsy mipetraka dolo io de misy zavatra homanina lava be efa misy chronogramme mifandaninan'io vola io le vola nefa ny tsy misy eo zany tsika zao de mba tsy piana ihany zay rina afatarany vahoaka malagasy hoe ay ve zany ary ty fanjakany ty ange zany fanjakana nareo no mahatoky an'io raha ohatra le olona mihainy misy mahatoky an'io fa raha izahay aloha tsy hoe ny faratsy toetranay na ny tsy filaminatsainanay no mahatonga an'izany fa le zavatra nataony de mbola olazainay aminareo ao moa ny sasany hoe inona ny tsy atokisana n'io fanjakana io de zao izy tratra ny resabe hita zao nge lainga hono toy ny maninona elony akotokananaka mipotra ho azy potra ho azy ange ny zavatra tsy mariny
zay hoe lainga marivo tototra ay ka lainga marivo tototra de ahelin'ny akoho tonga de hita hita tsy mba hoe ary amin'ny ka zay le izy de riva eo hoasehonay aminareo rehefa avy eo a zao ny tsy marina maro samy hafa na totofana de na hely zay zany tsy de ok zay iny mantsy tsy maintsy resahana zay satria le fihetsiky ny mpitondra fanjakana zany tsy mamoaka n'lay décret am'le daty anaovana ny fifidianana satria iny zany le tena hoe ofisialy de io no mampamaitram-panontaniana amin'ny maro tsy mpanao politika ihany no mametra-panontaniana amin'io fa ny rehetrarehetrarehetra mihitsy de ho zao no ataony any velany fa nareo ve anao sa tsy anao e akazay fanontaniana zay tsy aty amin'ny vahoaka zay fa raha misy manontany an'izany de any amin'ny gouvernemanta sy any amin'ny mpanantanteraka ny tokony antefany zay fanontaniana zay hoe fa nareo ve anao sa tsy anao e rehefa tsy anao a rehefa matahotra fifidianana de mitenena satria ny CNI mantsy a tsy ny azo tsy ofisialy fa tolo-kevitra no nataony zany de aveo moa ny ACC ny teny hoe mety zany na mbola misy azo resahana be raha momba an'izay hoe CNI zany no miteny makary zany makany amin'ny manao an'le tolo-kevitra de efa samy nahenao an'izay ny rehetrarehetra ny pampalala vaovao any afy any tompoko amintsika miteny zao a efa mamoaka lisitra ny firenena zay hiatrika fifidianana amin'ity taon'ity any Afrika ao ry RDC de Sénégal de Madagasikara misy maromaro vitsivitsy e misy vitsivitsy izy de nytonono ny any velany any hoe Madagasikara 9 novembre akazaika zay no efa miparitaka tolo-kevitra ny CNI hoe 6 novembre de zao anefa tsy mbola tena hoe ofisialy la izy de nitenentsika teo hoe mety resaka tsy hoe mety fa resaboly io le avy any velany ohatra menoeno tenen'Andriamato Motarson teo hoe ny fihetsikao no mahatonga ny olona atokenao ny fihetsikao hatrany amin'ny 7 sy 4 7 sy 4 hatraty amin'ny 3 sy 2 zany fa misy koa tonton Mota miteny hoe fa de kajy politika mihitsy koa io akoatran'le resabola zany hoe mody resaka fotsiny fihetsikehtsehana fa tsy tena ao anatin'ny eritrerin'ny sasany mihitsy le hoe anao fifidianana fa mety mieritreritra izy mitady fomba anitarana ny fitaom-piasany ny filohan'ny repoblika mandeha zany resaka zany mieritreritra izy ny hoe asiana tetezamita sy ny sisa resaka eno zany fa tsy zay mamorona eto resaka eno zany ary tsika rehetra efa samy maheno an'izany de tonga de efa betsaka mitsangam-bola zay tsy manaiky an'izany tetezamita ahoana mivary ary ty efa 703 ny ray kiloko tsy tonga 5,000 nefa rany io efa 4,000 izany zao ray kilo amin'ny vary de ahoana mbola iainanao anatin'izany sy ny sisa hoe hitarina ny fampitoana fiasany ny filoham-pirenena resaka mandeha zany de aona ny fahitany Tonton Mota le izy ary akoatran'le hoe tsy fisim-bola de misy kajy politika any ambadimbadika any zao le zavatra mitranga ny kajy politika ataony reto tandapa matetika mantsy ny tandapa ny tena be kajy politika tsy mipanohatra ny manao kajy politika aloha raha izay vandeha zay fa iretsy ny tandapa miara mikonkonina am'ireo hoe ministra ngamba ministra raha tsy zany akory fa le tandapa le olona kaiky ny filoham-pirenena no mety possible manana an'izany kajikajy zany kanefa de lazaina am'ireo tandapa ireo fa tena miazakazaka mamono tena izy fa nanontany izy ty misy olona tsy azaka nge zany ka tsy fantatro na dika tsy fantatro na fantany dikan'le hoe misy tsy mahazaka tsisy resaka hoe apahany fa efa misy aloha tsy mahazaka raha vao misy an'izany zavatra zany ary de ho avy aminareo tandapa ny olona ohatran'izany aiza ny tany ho alehanareo de ho alefanareo hoe ka président zany fantatra foana io fa aza mieritreritra an'izany fa kitoto zany de zao aza mieritreritra an'izany akory ataovy zay ampandehanana amin'ny fifidianana zay ampatony ny rivotra iainana ara-politika ara-sosialy ara-toekarena ny ara-toekarena angamba moa tsy misy tsonony hoe ampatony an'izany efa mikorisa midina ny fiainan'ny vahoaka malagasy fa zao ity resaka hoe fifidianana ity
efa namoaka ny seni eto moa ny seni de zavatra mbola anentanana isiriana de ny listre électoral zay ny fototra lehibe tsy tsika rery manentana fa ny mihitsy anisany alohatsika eny any tontolo politika rehetra tokoa de manentana ny amin'io listre électoral io fa nareo aza miresaka hoe aka ireo ange angalatra marina aloha fa hoe procès d'intention nareo koa matombo teny an'izany a satria efa zay nitranga tamin'ny 2018 ka alohan'ny resahana an'le hoe angalatra reo anao doublon reo triplon reo anao kara-panombo santoko reo hitatitra olona reo mety misy zany zavatra zany fa ny voalohany ary ifampizarantsika rehetrarehetra soratra anarana aloha fa rehefa tsy ao anaty listra ianao na hitory ary ianao a tsy azo raisina ozy le mpampianatra manam-paizana be ry azo raisina fa tsy mitombona ozy tsy haiko na izany moa no ampianarana amin'ny anao akatso ao a fa de mampalahelo fa de zay le zavatra mitranga mila misoratra mihitsy alohatsika zay vo afaka manomboka zay zavatra mety atao anatsarana nyty tontolon'io fifidianana io amin'io andro ny fifidianana io ka le tontolon'le fikarakarana nle listra indray amin'ny le ataon'ny seni zany de io moa fa mivelabelarina teto natonga ny mpanohatra zay nivoaka satria nantsony seni tamy mantsy somary averina kely de tonga tany ny mpitarika politika mpanohatra moa no tena betsaka atao a de rehefa nandeha le fanazavana de hoe amin'ny 10 avril 2024 ny arretage provisoire lisy mpifidianana nefa etsy tenenina hoe antra am raiky amin'ny telopolo me de mbola mandeha makany amin'ny fokontany ny olona no amin'ny soratra anarana de hoe mandeha no dita sinsisa alohan'io ny olona mbola mandeha misoratra anarana ny fokontany ianao anao audita de atsona anao efa hoe anao an'izany de ny hoe logiciel le sinsise de zany toe-javatra zany mahatonga ny maro eritreritra hoe le fomba fiasa mihitsy amin'ity fifidianany tya no tena tsy ao mihitsy sationany fotsiny zay a fa le fomba fiasa amin'ny akapobeny zany a tsy mahatonga any am'le tanjona tianotratrarina de ny hoe fifidianana madio mangarahara tsara karakara zay ohatra misy manadino a fa hoe madio sy hoe mangarahara fotsiny fa io a ny fifidianana madio sy mangarahara de fa voka-javatra zay fa ty amin'ny fahatsarany ny fikarakarana no miteraka ny fifidianana madio sy mangarahara tsara karakara aona fipetrak'izay Andriamatoa Montarson marina mihitsy zany resahany riny zany tsy tongatonga fotsiny ho azy izany hoe tontolo a mangarahara mampahatony amin'ny anaovana fifidianana zany ary raha mahatsiaro nareo ny zavatra nitranga tamin'ny sabotsy président Ravalomanana de nampahatsiahy mandrakariva fa nitediavin'ny antokotim le teny tosy nitediavin'ny antokotim de zao a mba hatongavana amin'ny hoe tontolo a isin'ny fitonina isin'ny fiaraha-midinika isin'ny mangarahara eo am'izao fifidianana zao azavaiko kely angamba le izy fa ndraindray a le teny a tsy de le fampiasatsika iny zany fiaraha-midinika zany zao mantsy re olona nge tena zavatra mitranga eto amin'ity firenena malagasy firenena malagasy a efa hoeninetsy kilometatra toradro latsaka kely ka ny zavatra mitranga ary amin'ny tendrony avaratra sy ary amin'ny tendrony atsimo mba ilazana azy aingana tsy mitovy fomba fisainan'ny olona any avaratra sy any atsimo a tsy mitovy satria ny tontolo iainany a tsy de mitovy samy hafa na ny rivotra ara ny ary misy varatra aza ny ary misy tiako atsimo ka zao de ny andrefana sy atsinana ny afo voatany rehetra afo voatany manomboka hatrany ninona moatsoy ka hatraty aiosy a mbola tsy mitovy de zay ny ilainan'le hoe mila mifampidinika isika mba hahafantarana hoe inona marina ny tena mitranga eto amin'ny firenena zay nge mba mampahatonga any am'le hoe tontolo a mampahatony rehefa zao itsika manana manam-pahaizana maromaro a
mba tsy tenenana hoe be de be tokoa manana manam-pahaizana maromaro tsika rehefa fantatra ny zava-misy eto amin'ny firenena de mahita ny fomba hitondrana vahaolana ho an'io firenena io ireo manam-pahaizan'ireo tsy de isy ady hevitra am'izany angampa ny olona miteniteny foana ao anatin'izany mety misy koa tsy hoe tsy manam-pahaizana akory izy ireny fa ny zavatra fantany tsy ampy loatra mihoatra am'le atao am'le fiaranydinika de lasa miteny an'izay izy ka zao eto am'ty leseny ity hoe 23 avril moa izy teo rina sa 4 avril ho atao clôture provisoire 10 avril 10 avril 10 avril 2023 arretage provisoire ozy arretage provisoire de alohan'io misy audit andiany voalohany ka zao de manaraka ao arindrina indray reto zao ngeririna ny tena olana ireto seny ireto efa tsy atoko isan'ny olona tany amin'ny fomba fanendrena ny mambrareo tany amin'ny voalohany mihitsy de efa vo tany zany amin'ny voalohany izy de efa tratra de zao le audit iza le olona na audit sany de misy hoe OIF ahoany sisa raha ho anao audit zany izy tokony misy appel d'offre mazavy zany hoe mba ataovy keliny zao fa ny OIF nge organisation tsy haiko hoe anaraka an'le fifidianana izy de marina fa hoe anao check-in n'io zavatra io izy anazy zay fa ity ka na ny logiciel rehefa napisy resabe teto efa firy andro zany rehetrarehetra de ho avy ny expert ahoana za aloha de miteny fa raha expert am'zany zavatra zany ny tim sy ny président Ravalomana angamba fantatro manokana zany tena manana olona avanana am'zany mpampianatra an'ireo ingénieur rehetrarehetra reo hoe fantatro zany ka raha izany hoe zany no entina aminona vorona ny mpanohitra hoe zao mialatsivorona ve zany mibetsaka aloha atreto zao ange reo ange fomba fahitana azy efa fomba fanaony ange zany rina aloha tsy na tsy ny seni ary nefa ny datim-pifidianana tsy avokany ny dekret tsy avokany fanjakana mihitsy le mamono vorona mba hainy io le hoe zay eo namiko de ohatran'zao zao am'ty karate efa fomba fanaony zany le resaka karate reto zay fijerin'ny olona azy ka inona ny tiako resahana am'izay le tokony mangarahara tsara ary anao zay mampahatokony vahoaka marina ange fa mety nanao ny tsy mety nareo fa tonga am'le ny olona niova fo de asehoy tsara hoe inona ny tena ataonareo de dénonceo nareo mantsy tsy sahy dénoncer ny zavatra tsy mety ataon'ny mpitondra kara-panondro io zao maninonareo ny tsy samby dénoncer azy hoe manao kara-panondro be debe ny fanjakana tokony seni ange no midénoncer zany voalohany hoe misy zany ary de mailo ny seni fa de mamoaka anao clôture provisoire ny eto moa ndraindray ny provisoire hatramy 2019 zao 2023 eo ihany ny gouverneur provisoire nefa ny tenenina ka lasa définitive provisoire de lasa raikitra mandrak'zay ka izay ny fombafomba ny reto olona reto ka zay ny tsy eketsika hoe tsy mitarika anay any mpanohatra atoky anareo seni zany fanendrenanareo efa problema fomba fiasanareo problema le zavatra nefa tianareo hoe hoeken'ny rehetra zay le olana dekret tsy avoaka ny gouvernement ankino a tsisy vola raha vao mamoaka vola izy de efa mametraka hoe ty zany no anjaranareo seni zay tsy misy mbola ho avoakanao eo angery de zay zany mahatonga ny senina aketsy mbo manarina fotsiny fa tsy tsy afaka nakanekany eo no akaiky indrindra fa raha vao ohatra ary izy hoe makeo sambaina manjaka indrindra de efa ny andaminy tetsaiko 50 000 ariary isan'olona nefa mpanisa mpifidy ara tsy minahazo vola zany mbola ka tataraindrina dolo le fahalemena misy fa zay le tsy tenenina zay le zavatra tsy tenenina de makeo ambo manarina izy de mba eo zany hoe eo reretsy de tsy fantatro ny andaminy teamenanareo fa eo ambo manariny tsika de vita ka zay tsy mametraka le fahatokisana eo am vahoaka malagasy zany ary zao ny antoko politika rehetra zay mieritreritra hiatrika ty fifidianany ty de tena manaraka akaiky ary mijery atsipri ny zavatra ataon'ny seni ataoko hoe teny frantsay miscrute mihitsy an'le detay an'le zavatra ataon'ny seni de hita ho azy le zavatra tsy mirindra tsy cohérent zany ataon'ny seni de rehefa antenenina ny reny ny seni
de mipitrapitra mampalahelo izy fa izy ko aragaga hoe ay hitan'ny olona oatra zany le fahalemena eo amin'ny zavatra ataony le heritreritra le cheminement le penséenne mihitsy mialatsiny am'le fitenenana le lalatsaina izorany zavatra ataony a no tsy mirindra de hita foana rehefa mamaky an'le zavatra ianao a hita ho azy reny zavatra reny de voaka ny riny eo ihany moa ny zavatra marina am'ty fireneny ity ka ny fanontaniana lehibe zany mipetraka atreto zany firitsika anio 2 marsa 3 sy 4 de zao ny hoe raha zay zany ny zava-misy a fanontaniana lehibe de hoe atreto aloha tsara karakara ve ny fifidianana atreto ny fihetsiky ny fanjakana ny fihetsiky ny seny zavatra nataony zay mpikarakara fifidianana rehetrarehetra tsara karakara ve ny fifidianana atreto zay mifanontaniana apetraka amin'ny olom-pirenena samy mamaly daholo fa zay samy laza eto fa ny akamarony zay mamaly an'izay fanontaniana hoe tsara karakara ve ny fifidianana atreto de milaza hoe tsy tsara karakara ny fifidianana inona mipirofo tsy mivoaka ny décret tsy avoaka ny gouvernemanta ny décret mba hampaofisialy tsara n'le daty fifidianana inona mipirofo fa tsy tsara karakara ny fifidianana atreto dia ny resaka tany amin'ny fanosana mpifidy ny resaka tsy fandoavana ny volan'ny mpanisa mpifidy ny resaka tsy fahatombanana eo amin'ny resaka communication lasa ny timma manao communication enseni lasa ny tiako Madagasikara no manao ny andraikitry ny seni tsy mahavita ny andraikiny zany ny seni amin'ny fanentanana ny olona isoratra ny anatin'ny lisym-pifidianana manazava ny olona hoe zao mahazava-dehibe ane fisoratana anarana any amin'ny lisym-pifidianana so ihany fa misy ny tiako Madagasikara am'izay le hoe fitiava-tanorazana zay zany rehetrarehetra zany no ahitana taratra hoe atreto aloha tsy tsara karakara ny fifidianana andriamatombo Motarson manampy an'izay resaky riny zay a fa zao a lasa ohatrany hoe de mitifitra an'le seni foany zay sy rina eo zay tsy zavatra mamorony zay a milaza ny zava-misy fotsiny zay fa zao atao mazava eto misy fiarah-mientana ao amin'ny gouvernemanta mahakasitra an'io fifidianana io de zao ministeran'ny atitany a sy ny ministeran'ny fitsarana raha tsy teny fotsiny tsika ny amin'ny hoe ny fitsarana mandeha inona moa ny fiteneniny amin'ny teny frantsay am'le jugement supplétif fitsarana amin'ny tety vohatra zay mihitsy fitsarana nanangana ny fitsarana amin'ny tety vohitra fitsarana manatona ny vahoaka zao mantsiny noezana zay le paipaika tanareo tonga de vakin'ny olona ho azy a le paipaika n'le fitondrana hoe fa naninna izy ny hatram'izay a no tsy nanao fitsarana amin'ny tety vohitra rehefa kaiky fifidianana fa maninona ny tam'ty satria rehefa mandeha ny atotanisa rehetra ananan'izy ireo tao anatin'ny fifidianana de tena raha tsy nisy ny doublon de ngamba tany amin'ny 12% ny fipetraky ny raharaha de mba atao hoe angamba aloha angamba zany fa tsy hoe marina nge ohatrohatr' zay mety atotanisa ananany de zao mailo izy ireo de ndao ampitombona nisany zany nge le fizotra n'le lalatsainy mba hamana an'izay olan'zay satria olana be zay a raha mitombo nisan'ny mpifidy a de ndao anaovana jugement supplétif fitsarana amin'ny tety vohatra tonga de mihitsy manapa-kevitra ny gouvernemanta asiana ny fitsarana grève ny greffier ny andamin'ny teniny anina sy ny anina tsy mitovy marina aloha zany fa tsy tokony hitovy a amin'ny resaka montant teko ahoana ny kara-panondrom-pirenena nasorona tao amin'ny imprimerie nationale ny fanatotana ny kara-panondrom-pirenena de namena naman'izy ireo privé inona moa dika privé tsy miankina mialatsiny re tompoko nomenany tsy miankina ny fanatotana ireo kara-panondrom-pirenena azahoana manao azy ireo a maromaro mihoatra no zay ilaina amin'ny fiainam-pirenena amin'ny akapobeny zany a de efa manam-pirofo amitsika hoe tena misy
finiavana hanao zavatra hafahafa eto amin'ity fireneny ity eo amin'ny fitantanana ao amin'ny ministeran'ny atitany mahakasika ny kara-panondro a eo amin'ny fitantanana ny fanomezana jugement supplétif avao amin'ny ministeran'ny fitsarana mba azahoana mampibotsina ny atotanisa ny mpifidy de zay rehetrarehetra miaraka am'le miteneny namana rina teo manapirofo amitsika fa zao tsy mampahatoky zavatra miseho eto amin'ny firenenana am'ty lafiny fifidianany ity fa de mampanaka zao mamerimberina ny timma hoe mamerimberina zany ny antoko timma hoe ataovy zay isoratanareo rehetra ao anatin'ny lisym-pifidianana aza hotsika manao etsika satria ny mpifidy ny manana zo etsika hoe anara-masony fifidianana taony rehefa ao anrina fa tsy ny olona tsy ao anaty lisitra ny hoe hitakiny hoe zao de midiry ao anaty lisitra matony atoko timma miteny hoe tontolo mampahatony iazony rehetra itokisana mangarahara sy everina fa ampilamina no tontolo irina isy mandritra n'le fifidianana de eo moa ny hoe ny olona ny akabiazan'ny olona nge de maniry indrindrany hoe andraisan'ny ray aman-dreny FFKM anjara mavitrika amin'ny fanentanana ampanjary an'izay tontolo mampahatony sy mampahatoky sy mangarahara mahakasika ny tontolon'ny fifidianana zay eto amin'ity firenena malagasy ity zay rina mazava tsara mihitsy zay ka malonana zany rehetrarehetra zany rehefa vakina ihany ko le fiainam-pirenena am'izao fotoana zao mifandraika ihany amin'ity resaka raharaha-pifidianany ity de zao mihitsy le teny malagasy malaza ny toetra raha hoe tena sahirana sy sanganehana ny fitondram-panjakana sahirana sy sanganehana satria zao eo reo problema be dehibe zay tsy maintsy atrehana akoatra ny fifidianana vidim-piainana mitabataba ny olona ahoana ihany ty vidim-bary ty potika ny lalana ny tsy fandripahalemana zany mbola avesatra eo ambony lohan'le fanjakana daholo izay efa tsy vaovahany nandritra ny fotoana maro zao ny covid fa miorory indray ny rehetrarehetra nisy maty eny nisy maty ny covid indray ne sifra ofisiely zany nisy anankiray maty ka vaovao fa tonga hatrany amin'ny 30 dare marika vaovao zany mbola eo ambony lohany le fanjakana tao le ahoana ny amanan'ity von'olona tsy mandeha ny tsy fandripahalemana amin'ny endriny maro samihafa efa tsy atao hoe tsy voasahana zay efa tsy voasahany le mpitondra mihitsy izay le hoe fiainam-bahoaka amin'ny akapoben zay ny ato anefa manisika ihany ny mpanohatra milazany foana ny heviny ary mijoro amin'ny heviny manesika manery hoe ty resa-pifidianana sy ny fikarakarany ty ny resa lisy-pifidianana sy ny sisa ataovy mazava tsara ny fomba fiasa ataovy mangarahara tsara ny fomba fiasa tereny ny avaty amin'ny mpanohatra ny société civile ihany ko manery ko hitatsika fa 4 ny société civile nanao fanambarana ary fanambarana iraizana mafonja de mafonja ny an'ny firaisamom-pirenena satria ny tanjona de hoe nytadiavin'ny malagasy de hoe fifidianana tena hoe mety tsara mipetrapetraka tsara tsy zay anefa no mandeha am'izao fotoana zao manesika ihany ko ny ato anivon'ny FFKM zay efa lasa lavitra mihitsy efa manangana an'izany hoe andromaso FFKM zany anaramaso ny fiainam-pirenena zao ny FFKM indrindra amin'ity fifidianany ity efa mivoaka ny azany teto andro amin'ny fampivoriana faraparan'ity marsy ity zao de efa misy fampionana sisa zany manesika foana de le fanjakana eo ananiny eo sanganehana enjehana ny famahana ny problema avoaka malagasy tsy tafa avoaka mitombo ihany ny problema zao miverina indray ny coronavirus de ahoana zany ny ainana am'izany dia ny international latsy mody fanina zay ny famakina any io ka mody iny ny international fanina Ukraine mamaiky azy
nisy ororotany tany Turquie Syrie de any mamaika azy tsy mbola mamaika anazy zany aty amin'ny atao hoe aty Madagasikara zany rehefa vakianao zany ny fiainana amin'ny resaka politika maneran-tany marina hoe hiatrika fifidiana amin'ny Madagasikara fa tsy mieritreritra an'izany loatra ny any ivelany any fa de hoe ohatrany hoe mandeha routine fotsiny aloha hatreto zay ny le zava-misy de ny fanjakana zany zao eo anelanelany eo voaporitra piretin'le problema ny fiainam-bahoaka sy ny mpanohatra ny VFKM société civile sisa ny opinion publique satria mitabataba le vahoaka maty zay mahanitra zay sahirana zay tsy voavidy tsono ny vary tsy voavidy tsono ny menaka tsy voavidy tsono ny zao ato nefa manaporitra hoe ahoany ty fifidianany ity ataovy io sinsisa ataovy mitena izy io zay tsy manaiky raha misy mibililalila eo de le fanjakana zany etsenaniny etsy hita hoe inona mifilaza azy mieskivy raha any amin'ny boxa de miala-pa de manadio tena hoe ka le izy eny ohatra zao sy ohatra zao de nefa rano ve zany hitady hevitra hoe anakisahana an'io datim-pifidianana zay natolotry ny seny io mahatonga le décret tsy hivoaka zao ny zavatra tenenin'ny rina teo moa tsy misy zavatra hoe ny foronony zany zavatra zany fa zavatra zava-misy daholo zany fa itsika anampy ny fanazavana nentiny rina teo eo amin'le hoe ny resaka seny tsy fisimbola zay ny mahatonga an'io mbola tsy mivoaka raha hiteny tsy fisimboly tsika de voatery iresaka ny zavatra misy eo amin'ny fitantanam-bola ny firenena malagasy ary za mahafantatra fa irina koa mahafantatra hoe am'le resaka fitantanam-bola ny fanjakana malagasy tena borona ngeo fitondram-panjakana io re olole joro fotsiny io no ny enatr'olona tonga am'le fitenenana hoe ny andrana ny tsy naniry volo ny enatr'olona fa raha ny aniry teo lazay ny olona rajako ka zao mba lazao kely amin'ny olona rina ny zavatra marina am'ty resaka hoe volan'ny mpikirakira petrôla inona ny fitenena petrolier oziny any sy ny fanjakana malagasy ananany olony ireo mpandrara ao amin'ny sehitry ny petrôla zao miliara ny fanjakana malagasy etsy andany ny fanjakana malagasy manao hoe ananana izao miliara ny petrolier de aleo avoaka ny rina eo le zavatra mba ahitana hoe izay raha miteny hoe tsy manam-boly fanjakana malagasy io zay no antony tsy mampivoaka anty resaka hoe lalàna ny fifidianany ity satria vao manao an'izay izy de tokony mametraka vola mazava am'seny raha io ny seny hipetraka eo fa mbola sitsika teboka kely zay satria rehefa tena mifampidinika ataovy mampahatoky tsara io seny io de mety misy fanamboarana io zay le zahatra mitranga de lazao ho resantsika zay resaka petrolier sy ady zay satria resaka fitantanam-bola mantsy ty resaka vola sy manodidina an'izay fa andravonantsika n'le resaka teo aloha zany de avy eo tsika hivadika eo am'le resa-bola zay de ny hoe ilaina ane zany ny fitoniana ilaina ny fitoniana ary zay mahazava-dehibe an'lay hoe andao ikondo aloha zay vao tena hoe hiditra ifonce amin'ny resa-pifidianana ry amin'ny farany ery be dehibe ny efitra miodikodina ao anatiny io kanefa rehefa tena hitsina l izy amin'ny hoe maso sy fisainana amin'ny fisainana tena hoe mandinika tsara de tsotra ane le izy inona moa no zavatra vanina ao anatin'ny korotana ao anatin'ny tsy fitoniana ohatra fotsiny zao andro amin'ny maraina mandalo zay eny beoririka eny de feny polisy gendarme iny amin'iny beoririka magro iny mandeha sinsisa io moa zany mety misy fanazavany reny manao fisafona sinsisa fanazany na tsy zany mijery ny olona iny amin'iny ambasady ny Algérie iny ratsy be aloha le lalany ao manoloana ny ambasady ny Algérie tao amin'ny UNICEF taloha UNICEF ny tao taloha fa ny UNICEF zao fa lasa ry amin'ny galaxie ary de ratsy be le lala de mandeha zany maramila polisy zandary mandeha eny zany de mijery ny olona fa hoe
tany miady ve Madagasikara sa ahoana maninona ny eny beorika eny manodidina amin'ny Magro no andefasana andre fa tsy any anaty elakelan-trano any eny misy manolana araka ny teny député Rambao hoe raha anao ratsy ny olony ratsy tsy eo amin'ny 13 meza no anolana vehivavy fa any amin'ny takotakona any ny tena mila mpitandro ny filaminana any anaty elakelan-trano any fa tsy ety amin'ny godana be ety raha eo anany eo izy manao adalana taon'ny olona mahita dia izany zany no ilana n'le hoe fampiresahana na hoe fikaonandoha mba tsy hanana ny ratsy satria le iainantsika amin'izao fotoan'izao zany efa tena hita mihitsy hoe le atao hoe environnement politique environnement électoral tsy intsony zay ilazana azy environnement social environnement économique tsisy mandeha amin'izay loany fa mampiahiahy daholy zay le izy ary zany ny voiziny aty amin'n'tiako Madagasikara ny aty amin'ny président Marc Ravalomanana zava-dehibe zay fampiresahana zay ary mahatonga ny FFKM hoe ampiantsona hoe ampiantsony zanany na inona ilazana azy de tena tsara ary fahendrena malagasy zay fa tsy hoe efa hitanao zao fa efa misamboaravoara le izy de iny ianao mbola hisisika ihany fa ny fandraisana andraikitra kosa aloha tsy maintsy atao maolo-pirenena ny hoe fisoratana anarana any anaty litsim-pifidianana iny a mandeha iny de eo amin'izay zany hoe zay mahazava-dehibe an'io fikaonandoha io zany ary samy miaika zany izany ary ny samy teny hoe tsy miteraka fitoniana ny fampiresahana fahendrena malagasy zany ndana ny tany io ny akademisianina fa zay indrindra miteraka fitoniana ny fampiresahana orina ny obolana malagasy ny hevitry ny maro mahatakadavitra ary ny FFKM tsy maly ny teraka de zao koa ny elany etezana lava volo zay ka mba afantaranao tsy fahendrena ny sotoavana malagasy ny fanajana ray aman-dreny fanajana ny mpiarabelona na ny ankizy arange mba mila jainy fa ny fanajanao ny hafa mitarika ny fanajan'ny olonanao fa rehefa tsy manaja ny hafa ianao de sahirakirana ihany ny olona na iresaka aminao ary ka inona ny zavatra tiano resahana irina teo mantsy miteny hoe ilaina le fikaonandoha tena zay mihitsy le fikaonandoha mihitsy no ilaina mba azahoana samy maneho ny ahihany sy ny tebitebiny eo anatrehny volany maso tsy mbakilema eo anatrehny zavatra rehetra ny olona de miara mitady miara mikaondoha azahoana an'izany fa raha vao miala am'izay de efa kajikajy politika zany fa zao miara mihevitra an'izay ary zay no mahatonga ny itiako Madagasikara manindry mafy mihitsy hoe alao hipetraka ny fahatoniana hipetraka ny mangarahara ary hipetraka ny ny hatsaran'ny fitantanana eo amin'ity resaka fifidianana ity ary dia tsy hisy ny fitenenana tafahoatra na hoe tafahoatra amin'ny fomba fitenenana fiantsiana maro samihafa mba tsy hisy tsony zany fa de hiaraka tena hevitra tokoa hoe inona mahasoan'ny firenena dia iresaka an'izay anao an'izay fitoniana zay de ikarakara an'izay de aprisian'ireo ray aman-dreny moa zany ny FFKM izotra ho amin'izany fa za tsy teny le fomba hafahafa fa zao hoe mandeha foana ry zareo fa fantatra foana nge fa zao hoe misy foana tsy hoe volo manoa randrana angamba fa ny hevitra tsy mitovy de misy manao maneho ny hevitry ny sasany mafimafy kokoa tsaratsara kokoa sy ny anina fa de nareo ray aman-dreny mahafantatra hoe ny mety anamboarana izany ka de izay anaovana azy fa de mazava iny ka momba le hoe fikaonandoha-pirenena aloha zany hatreto raha ny fahitany ny be sy ny maro azy ny fanjakana tsy taitra amin'izy mihitsy zay ny fahitany rehetrarehetra azy fa na taitra ny fanjakana na tsy taitra ny fitiavan-tany razana no mila mibaiko ny tsirairay tena matony FFKM mandray andraikitra ohatran'io matony ampanohatra mandray andraikitra ny tiako Madagasikara mandray andraikitra dia misy dika zay ny fitiavan-tany razana no manosika an'izany rehetrarehetra zany fa tsy resaka mihitsy hoe tsy fitiavan'olona na ohatran'izany na misy mirehareha any ananina any azy zay fa le hoe fitiavan-tany razana
dia rina eo am'izay le resaka hoe le fikarakarana n'le fikonan-doha zay mbola vola koa ange zany rina rehefa teneniny satria anjarany hoe fanjakana malagasy tsy ohatrany tsirototra am'le fiatsonan'io fikonan-doham-pirenena io zay tokoa ny famakin'ny olona n'le toedraraha am'izao fotoana zao fa rehefa dinianao nefa ny toe-bolan'io fanjakana malagasy io araky ny tokony ho izy tokoa lozika angamba no andikako azy raha tsy rototra izy satria raha voarototra izy izy no manao an'le hoe fikonan-doha isa-paritra de mahamory an'ireo olon'ireo isa-paritra de isaky aty amin'ny firenena de izy ny miantoko an'izany rehetrarehetra zany manam-bolan'izany ve io fitondram-panjakana tsy manan'io de mody hoe de zao mihitsy ny zatra teneniny tsy ilainy zany tsy de marina am'zany izy ange mahafantatra fa tsy marina zany izy ange mahafantatra fa be de be ny manery azy ianao an'io fa zao valala tsy atanana tsy atolo-jaza ny adalany ny mahatonga an'izay zao tsy manam-bola izy iatsonan'ireo olon'ireo anaovana an'le fikonan-doha isa-paritra sy ny eto amin'ny firenena iatsona ireo olona rehetra hiaraka hidinika de mody miala ala ozy ianao te hoe miala-pa ohatra ny fitenin'ny tanora izy mody miala izy hoe zay tsy taitra am'zay tsy de ilaina ange zany tsy marina raiko miala-pa de misy io le hoe miala zigla zany rehetrarehetra zany ka zao zany mody zay no ametrahany an'le izy zay no fampitam-baovao aheliny efa tsy ilaina tsony zany tsy fahaizanareo nininona nitranga hatramin'izayko eo nareo no mody anao hoe raha zany hevitrareo hoe tsy ilainy zany raha ohatran'izany no hoe atao eto amin'ity firenena ity tsy nahagaga ange raha ohatra zao ny fikorisan'ny firenena kany amin'ny fahantrany sy ny fahalovany satria ny hevitrareo no nataonareo ay tsy nihevitrareo mihitsy ny tsy nety hatramin'ny 2019 zay de eo nareo mody manao sinema eo nalefa ny didy hoe hoasondrotra ny TVA amin'ny pétrole efa ray volana mahery nareo no namoaka an'izay tsy fahaizanareo daholo zany rehetrarehetra zany navoaka tamin'ny conseil de ministre sanareo eo nareo fa tsy sa ampiatra n'le izy satria miakatra vidiny solika miakatra mihitsy vidiny solika de hiakatra ndray vidim-piainana de tsy fantatra ntsony zay zavatra hitranga eto amin'ny firenena de eo nareo ny mody hoe tsy misy ny vola anaovana fifidianana tsy misy ny vola anaovana fikonan-doham-pirenena valy teninareo efa tsy zany tsony zao ny lamody mialatsy ny olona any amin'ny tany mandrosino tsika manao an'le concertation nationale ny any Afrique de l'Ouest sy ny sisa ny any amin'ny olona mandroso marina aloha fa tsika kosa tsy mandroso zay kosa angamba de iraisany zay hoe jeminyany hoe marina aloha fa ahoana moa tsika ny anao ohatry ny olona mandroso tsika raha tsy mandrosoko de ny hevitry reto tsy nampandroso atsika reto ny tiany anjaka ao anatin'le izy de tsy maintsy ambary zay rina ka tsika ny eto anivony tiako Madagasikara tsy mihevitra an'izay hoe tsika nandroso sy ny tsy nandroso fa zao ataovy le izy mba azahoana mahazo an'le fahatoniana ara-politika ara-tsosialy ny ara-toekarena aloha tsy nofinofo zany efa tsy misy tsony mandra-pialan'ireo ao tsy misy tsony ny fandroson'ny toekarena zany tsy aza miresaka an'izany fa resaka mba tsy tenenana hoe resaka hafahafa zany resaka hafahafa eny ary ka ao anatin'izany rehetra zany hoe resaboly sy ny sisy de vadikitsika raha atao amin'le resaka hoe pétrolier sy ny fanjakana dia eo akaiky eo ny mpamatsy vola zay nanterana moa ny Andry Rajoelina le tamin'ny asa tamin'ny herintaoniny hoe raha mbola ireo mpamatsy vola mahazatra ireo ihany no iaraha miasa de mbola tsy ho tafavoaka mihitsy Madagasikara na amin'ny 2030 na amin'ny 2050 na afaka firy-taona efa tamin'ny 2018 izy ny teny sa tamin'ny tsy fantako sa 19 sa oviana kanefa misy zao fiaraha-miasa amin'ny tahirim-bola resam-pirenena na ny Fonds monétaire international na ny FMI de misy le vola zany ao anatin'ilay ataontsika hoe kitapo be ny hoe facilité élargie de crédit na ny FEC
tsy Madagasikara ihany no mahazo amin'ny hoe FEC na hoe facilité élargie de crédit fa tany be de be fa io a efa programany FMI io. FMI a le mpiara-miasa Madagasikara efa mahazatra hatramin'izay a zay nyteneny ny filoham-pirenena hoe arambola ireo sisy zao nefa de miandrandra an'ilay firenena malagasy arao tsara de miandrandra an'ilay troisième décaissement na ilay hoe fandrotsaham-bola andiany fahatelo amin'io facilité élargie de crédit io fa maninona miandrandra de ahafahana mba miandrandra an'izay de mampiseho fihetsika zany ny eto Madagasikara hoe tena zay kosa nefa tena miezaka ohatra le problema eo amin'ny pétrolier sy ny fanjakana malagasy io. Ny pétrolier manambola amin'ny fanjakana malagasy, fanjakana malagasy manambola amin'ny pétrolier. Ho zany reto le mpandraraha amin'ny solika hoe aloavo ny volanay efa ela ihany zay na miliary io tsy hanonona sifra mihitsy fa ataontsika zay de amin'izay tadiditsika izy amina miliary. Ozy ny pétrolier hoe aloavo ny volanay ry fanjakana. De ozy ny fanjakana malagasy hoe nareo koa any anananay vola eo aloha zany dia fampitaky vola ty mitaky ny ato de ny ato mitaky ny ato. De ozy ny fanjakana hoe aiko zay nefa miezaka efa miezaka zay. Misy zao le antsona hoe bons de trésor spéciaux, bons de trésor spéciaux BTS amin'ny hoe jerena zany rehetrarehetra zany ozy ny fanjakana. De io raha teo misoratra ao anatin'ny loi de finance 2023 io le bons de trésor spéciaux somary teknika le izy fa tsy maintsy resahantsika zany. Zany hoe le fanjakana zany efa miseho hoe zay ane tena maneho finiavana andony volan'ny pétrolier fa ny tena ao ambadiky zay fihetsika ny fanjakana zay dia andresy lahatra amin'ny mpamatsy volangeza be ary ivelan'ireo hoe jereo mifihetsika fitondrana malagasy fefa ity zao misy problema amin'ny pétrolier de fa tena miezaka zay jereo fefa ny anaty loi de finance 2023 ny antsona hoe bons de trésor spéciaux sisa miandry kely fotsiny sisa de fa mivoaka io efa tena miezaka zay satria miandrandra le troisième décaissement ary amin'ny FMI ary hitanareo zany taratry ny atao hoe tsy fetezam-pitantanana eto amin'ny firenena daholo zany rehetrarehetra zany. Aloha zay tena zava-tsara mihitsy fa na inona fanazavana sy atao hoe fihetsika atao ny mpitondra eto Madagasikara neny mpamatsy vola mahazatra neny communauté internationale ary mbola nanamafy an'izay ny FMI tamin'ny farany teo de amafisany foana hoe ataovy mangarahara fitantananareo ny raharaha ao Madagasikara indrindra ny raharahambola. Ataovy mangarahara ny lazo fitaky kely nematomotary gestion de finance publique fa maninona ny FMI miteny zany misy zahatra hitany ao misy tatitra azony ao zay ny tenen'ny FMI teo tamin'ny teo or mpitondra malagasy fa ataony amin'ny fomba diplomatika sy amin'ny fomba mihaja fa tsy amin'ny fomba mitrifatrifana sy tsy ampeheverana amin'izay mety hoe fomba fitenin'ny sasany fa atao amin'ny fomba mihaja ny gestion de finance publique anareo eto Madagasikara ataovy mangarahara. Inona koa ny cadre juridique any amin'ny resaka lalàna isan-karazany ataovy mazava tsara sy ampiaro tsara ny lalàna. Inona ihany koa ny tsenam-barotra ny rehetra zany ny hoan'ny rehetrarehetra na ny marché public ataovy mazava fa maninona le FMI miteny ataovy mazava marché public, ataovy mazava ny cadre juridique, ataovy mazava ny gestion de finance publique zany vahoaka ny dikan'izany raharaham-bahoaka zany io fitantanam-bolam-bahoaka zany ataovy mazava tenen'izay ny FMI zay foana ny tenenindreo. De le fitondrana malagasy ato mampiseho fihetsika zay hoe mambabo sy mandresy lahatra andreo mpamatsy vola mahazatra anisan'izany ny Fonds monétaire international odoy ozy tontomota ndao ary zay zany momba an'iny
tsisy azo analany zay tenynyriany zay zavatra efa nitranga tany amin'ny 2022 zany ary fapana-tenana nataon'ny ministra ny finansa teo anatrehan'ny FMI tany Washington hoe anangana firenena tandalany zay firenena tsara tatany zay fitantanana mangarahary zay fitantanana miady amin'ny kolokolo zay tena nanambarany zany zay foana ny lesona ary zay iona tena raha mihaino tsara ny teneniny riny nareo zay dolo ny tany sainy teo de zao hoe nanery tsy mitazapotsiny ny FMI sy ny banque mondiale fa nanery izy hoe ataovy tokoa ary de natsangana ndray nanaovana sinema be atsangana ny aray natsangana ny samy finina ny tendrena ny DG ino ma rehefa le nampitabataba biankona ny soloana na tsy ny soloana hoe tena amely reto ny aray moly hoe azansana recouvrement hitaka ny vola azo amin'ny tsy marina teto amin'ity fireneny ity efa enimbolana 20 volana zay ngamba nananganana an'io a tendrena ny DG-ny de le DG ngamba moa misaotra an'Andriamanitra hoe tsy nampidiry ny pataloha tery afa de nipetrapotsiny a de mandray vola zao natsangany ny aray samy finina ara moa miteny hoe misy 4 miliara ariary no vola tsy marina eto amin'ny firenena tokony raisy ny fanjakana malagasy tsy nanome an'izay précision zay fotsiny rina satria fotoana tsy azo fezana fa nyteneniny teo zany tsy nisy nataon'io ministra io zany nanangana ny samy finina nanavao ny DG sy ny aray fotsiny izy a de nijanona teo de zao io 3e décaissement ny faiky io efa programme tamin'ny heritaona tany amin'ny volana lavitra be efa mihoatra ny enimbolana tsy nomeny olona mihitsy satria kitoto fitantanana an'le firenena malagasy kitoatoa fomba fanao hatramin'izay mantsy de zao mipetraka ny loady finansa de misy ny hoe budget ay fonds souverain de tsy fantatry hoe makaiza tsy misy atsipriany ao a tapitra ny vola ka tsy zany ny fitantanana firenena de tsy niraika atsony ny olona moka tonga ny fanerena antony isan-karazany eto ary rina eo le nyresahantsika hoe ny fifidianane ny fikaonan-doha-pirenena ny fiaina-pirenena amin'ny akapobeny mitaky vola dolo zany rehetrarehetra zany tsy manam-boly raha fanjakana de eo izy a hoe mba hiresaka amin'ny pétrolier zany hoe ahoana ny fomba andoavanareo ny trosa anontanio aloha raha mato ministra ny samy finina le 1800 miliara ariary ahoana ny fampidirana an'io aingana mba farafaratsiny io any amin'ny novambra desambra tonga ao fa ny hoe raha-rapitso raha afaka apitso aloha manonofy aza manonofy raha mato ministra de manarak'izay tsy nameny tsy navoaka ny FMI sy ny FMI mihitsy a io 3e décaissement io misy fepetrana izy misy zavatra jerevany foana zao angeriny marina fa hoe resaka comptabilité hoe tia ny avoara sy tia ny trosa mifanjakana sy ny pétrolier de rehefa ataony solda fa tsy zany io tsy zay fotsiny fa rehefa hoe fananinina nisy an'ity ny trosa ny pétrolier tsy rihana satria nomena 300 millions secrétaire-ny DG Jirama hita nge amin'ny Tsipry reo trosa rehetrarehetra reo ange mivoaka splitena amena ny Tsipriany a hita eo daholo le alatra zeo le tsy eken'le olona ahoana no zay amme vola zao ny fomba fitantananareo tsisy hevitra tsony ny anarenan'izay le olona efa lasa piripirana any an-dafy efa miangona ao a Paris sakalahady mitondra tomobile toatra ny marika hafahafa zay izy nefa nanao zavatra tsy mety a teto am'le fitantana zany ny mahatonga an'le fitrosany Jirama ho be de be de ahoana ny olona ve amoaka trosa zany ange tsy vita ny comptabilité hoe za nanany rina arivo a rina nanako 300 sy 2 a de mifanaly zany de samy mialy fa jeren'ny olona hoe inona nahatonga an'le trosan'le pétrolier ny tao am' Jirama manokana voaka daholo ny marina amin'ny fitantanana an'ity firenena ity ka ninina hoe anao ny fomba itenenana azy hanangoly hoe miséduire zany hanangoly ny FMI sy ny banque mondiale ve raha mato ministra de hoe
mba manao discussion partenaire anay zay de ny pétrolier jereo zao zay fa tena mba fampiresaka miala tsiny miala fanga zany miala hatramy 2022 ny voa nanomboka ianao février anao nikabary tany Washington hoe anao an'zao a de zavatra kely ataonao aty amin'ny volana marsa no heverinao fa amerina ny fitokisany fitantananao ny firenena tena miala tsiny miala fondro miala saloha fitozy ny fitenenana fa tsy mahatafaverina an'zany ianao zay tsy maniry hoe tsy azo troisième feky ianao fa ny olona tompona andraikitra eo amin'ny fitantanam-bola iraisam-pirenena no tsy mahakasitraka raha mba nisy siniala hitange sy mba hoe mety tsara ny fiainan'ny vahoaka ohatra zay ny tena fototra zay ka zao zany ange efa rorera ravitra be ny tenenindrina fa ohatra hoe le trosany jirama le 300 millions namena an'le secrétaire an'le DG hoe iny fa tafaverina zay zavatra rehetrarehetra tsy mety tao amin'ny jirama iny fa zany ange ny siniala hoe matanjaka hitan'ny olona hoe tena miady amin'ny kolikoly a raha mato-minisitra ny bianko ny enjena isan'andro zao amin'ny sehatra rehetra eto amin'ny firenena misy zavatra tsy marina daholo atao a tsy misy na ray ary mba nahitana hoe ezaka ataon'ny fitondrana malagasy a hamahan'le olana amerina n'le volam-panjakana nalaina de zao ampiseho any mangarahara ka eo le olana rina fa nendrina ary mbola taritiny hoe makany deny korosy ny fiainany vahoaka marina zany korosiny le zay zavatra ray no mahatonga le zao nge fanazavana tsotra tany amin'ny fianarana toe-karenany hoe inona ny dikan'le inflation de zao misy menaka 2 litre eo 2 alina militatra afaka enim-bolana lasa 3 arivo sy 2 alina le litatra io menaka io tsy niovy io tsy niovy io menaka io fa ny volanao ny ena de lasa tsy mahazo an'io a fa lasa 3 arivo sy 2 alina zay le hoe fisy rotambidy zay fanazavana azy tsotra indrindra zay le fisy rotambidy ary misy zavatra antony maro samihafa ny mahatonga an'io 3 arivo hipotra teo fa tsy tongatonga ho azy io ary tsy faiza mitantana mihitsy ny toe-karena malagasy a no mahatonga an'zay de ozy rina hoe de nykorosy ny vary zao efa lasa 4 arivo a ny menaka efa mihoatra ny 2 alina siramamiko efa mihoatra ny 5 arivo a menaka olive efa 3 alina zany ary de mampalahelo malagasy mampalahelo tsika de zay a le mitranga am'ty ka raha io no heverina hoe amerenana an'le 3e feky a tsy ampy io raha fijeriko azy tsy ampy io ka zay mihitsy le izy satria isako miteny zany reto mpamatsy vola iraisam-pireneny reto FMI moa zany miberimerina foana de ny banque mondiale de mibady any keo a otra mivaingakaingana zao nisy tompona andraikitra mibady tonga taty de Union européenne reo moa zany ny tena miverimerina matetitetika de zao foana ny teneny zareo zao rehefa nytaniny fa maninona ny FMI no miteny hoe ataovy mangarahara zany hoe tsy de nataitra ny FMI zany le fihetsiky ny mpitondra fanjakana hoe zay ane efa mifampiresaka efa mitady vahaolana amin'ny pétrolier manambola ny fanjakana malagasy ny fanjakana malagasy a manambola amin'ny pétrolier de efa mba tena mitady vahaolana zay efa mifampiresaka zay efa jereo zao zany hoe bon de trésor spéciaux efa misoratra any amin'ny loi de finance 2023 tsy taitra am'zany BTS zany ny mpamatsy vola na de eo ary zay somary resaka teknika fa ny anenjana ny mpamatsy vola ny mpitondra eto Madagasikara de hoe ataovy mangarahara ny gestion de finance publique zay fa izy tsy nyresaka hoe tena mety kosa ny ezaka ataonareo efa misy en'izany BTS zany hay kosa nareo efa mifampiresaka amin'ny pétrolier efa tena sinina tsara zany tsy sinina mpamatsy vola izany tsy mataitra mpamatsy vola zany hoe fampiresahan'ny pétrolier sy ny mpitondra fanjakana zany fa ny mahamaika ny mpamatsy vola de hoe tsy ho verivery fahatany ilay vola zay alefa ty Madagasikara tsy volan'ny FMI ane na volan'ny banque mondiale io fa volan'ny vahoaka maneran-tany
satria misy cotisation aloha ao amin'ny banque mondiale sao de tsy fantatritsika zany tsy volan'ny ny banque mondiale mantsy président lehibeany tsy volan'ny président ny banque mondiale no alefa ty nampindraminy io na inona io tsy volan'ny asa iza moa zao ny lehibe an'ny FMI eo ohatran'ny ametra-pelana le teo de efa hoavy nisy olo tsy volanna olona io fa volan'ny vahoaka maneran-tany no alefa tya amin'ny Madagasikara zay le izy de ahoana ny fampiasana azy ka raha mampiseho fihetsika zany mpitondra malagasy hoe efa tena mifampiresaka zay sy ny petrôly eto Madagasikara tamin'ny olana zay misy amin'ny hoe tia nananyity trosa tia nananyity trosa tsy zay no zava-dehibe amin'ny FMI tompoko fa ny zava-dehibe aminy de hoe ataovy mangarara ny fitantanam-bolam-bahoaka ny vahoaka malagasy ataovy mangarara ka izao zay ihany ny leson'zay ka izao ngerina eo zay le hoe ataovy efa tsy nanao an'izay zany atreto bianco mihitsy tohatra ny taza-potsiny fa raha ny zavatra rano marina ty zavatra rehetra mandeha ao amin'ny fitondrana io tokony hompaingorony bianco dolo ny akabiazana zao zany hoe bianco efa hoe mba manao ihany fa vao hoe sujet na hoe affaire mafimafy de misy intervention zay amin'ny bianco mihitsy ny teny de amin'ny tena efa miezaka zay tonga de efa le ministre ny transport moa zany ny janona ny aly izy de ny soloana satria olana be le herma de Madagascar Airlines tsy fahamarinana mbola zany ka ty le BTS ty raisiko kely le BTS le bons de trésor spéciaux nge mindram-bola amin'ny reto banque primaire reto ny fanjakana malagasy satria ny banque primaire ihany manam-bola hividianana an'io bon du trésor io de hoe atao zana-bola ohatrohatran'izao de hoe fa ny anaty loi de finance ony izy tsy maintsy atao any anaty loi de finance io raha tsy zany ny banque tsy hividy an'io fa zao fatyatoka be ange tsy fantatra nge fanjakana raha nambola amerenana an'io ka zay hoe tsy maharesy lahatra ny FMI mihitsy fa ny azy aty am'le ataovy mangarara fa mangarara zany de resy lahatra izy toe-karena malagasy zao tena mikorosy ny zara fa velole ka zao tsy fantatra hoe voaverina ve io BTS io amin'ny fotoan'androny satria hoe misy enimbola ny heritaona sy ny etsetra banque primaire ny tena mametraka ohatra hoe zay mametraka 1000 milliards satria le izy bon de trésor de ny trésor no mamerina an'io amin'ny fotoana ka zao ary izy tsy misy tonga ny mbolana de zay tsy hoe mampimehana isiriny zany re olona fa mampalahelo zany tena tsy manam-bola mieritreritra hoe akavola indram-bola ny fanjakana malagasy zany amin'ny reto banky eto Madagasikara mba azahoana manao ny hetsika tokony ho ataony de tsy fantatro zay zavatra hitranga fa de hita eo mitoy an'izany fa de itsika moa miteny hoe tena lasa lavitra mihitsy ny tsy fananam-bola nyty fanjakana malagasy ty ka dia mampalahelo tsika menakavy eny ary amaraparantsika satria fa tonga ao namana faniry raha zafy manantany efa manaonao chauffement ambadibadika eo izy fa hiditra eo fa dia amaraparana ny fiarahantsika amin'ny andriamato motarson alleloia zany zao isika eto ampamarana ry tonton mota inona ny tianao mafisina mahalona an'izay resaka natao zay ny fikaraka fifidianana concertation nationale ny fampatsehivany mpamatsy volany tokony ataony ny mpitondra malagasy siasinsisa de miombona am'reto tahirim-bola iraisam-pirenena malagasy sy reto nantoka tsika vahoaka malagasy oka tsika tsy inoino foana tsy atokotoko foana sala am'le hoe nalefa anao autoroute tsika te tsy atalata ny volon'ondry tondrano olona avatianananina ty ompitehaka teny atalata ny volon'ondry de ohatran'ny hoe falina reo vahoaka ny talata ny volon'ondry mitehaka ny oraka te hoe anao autoroute zao nareo talata ny volon'ondry miteny hoe tena resaka dala ny teto fa tsisy zavatra nininna tsy mbola nahazo vola tsisy zavatra mandeha akory zay le ataoko hoe aza miniminy foana tsisy resaka be dolo zany aza minimino an'izany ka ny tiana mo tenena ampatsahivina aminareo eto foana hoe ny lainga marivo tototra ahelin'ny akotokananaka ka aza miniminy foana ny efa misy ny banque mondiale moa reto de efa tsy manaiky ny fitenitenena pona ataon'ny fitondrana de mijery ze
mbe hoe aizany izy a ka de zao zay ny zavatra nambara tamin'nytian'io ty a dia mametraka anareo a eo amin'ny tompo zay a omba anareo mandrakariva ny andriamanitra azadiny mivavaka ho amin'ny firenena manao kokoa ho anareo ao anjeva nandalo tany aho a de tany ambatomangade ohatrany tsy tsaroko a fa dia manao kokoa anareo anjeva dia misaotra ny tompotsika ary dia mametraka anareo mandrakariva am'reto a mpiara-miasa eto amin'ity fandarana miara-manonjy ty a hotahin'andriamanitra tsika rehetra misaotra tompoko eny ary saorantsika andriamato mota arson aleloia na tatao mota nandray anjara teto amin'ny miara-manonja teto amin'ny mbs radio mada nitondra faneokevitra nitondra famakafakana maninona moa ny tsy maintsy fakafakaina le raharaha tsy maintsy fakafakaina le raharaha satria raha hoe alefa fotsiny amin'ny zao zany a dia tsy azontsika amin'ny akapobeny zany a ilay fandehan'izay a raharaha izay tsy azontsika amin'ny akapobeny le izy tsy azontsika amin'ny atsipriany zay ny tena marina mety hoe akapokapobeny fotsiny fa amin'ny atsipriany a tsy azontsika inona ny tiano tenenina ao anatin'izay nitentsika teo hoe fmi mpamatsy voly sinsinsise ny mpitondra fanjakana teto madagasikara efa nyteny ary iny ane voarain'ny any ivelany any hoe raha mbola ireo foana ny araha miasa tsy tafavoaka mihitsy sika sinsiasisisa ka inona mbola andrasanao zay hoe facilité élargie de crédit ary de tsy zany ve de tsy mahamenatra ve zany mipetsipetsiko ianao miteny hoe tsy mila miara-miasa am'ireo tsony fa tsy tafavoaka tsika nefa ianao a ny vazanainao tsy masehaka mihitsiny ny vidim-barinao raha tsy voafehanao akory le vahoaka ty efa mikaikaika mikaikaika dia zay no nilazantsika hoe mila misaina tsara tsika malagasy manoloana ny toedraraha iainana amin'izao fotoana izao tsy hoe ny mitrosa no ratsy diso be zany tsy hoe ny mitrosa ny ratsy fa rehefa mitrosa ianao zany de efa voakajinao melo hoe raha mitrosa dia zao a no ampiasana an'iny mba hitondra vokatsoa fa rehefa tsy mahay mitatana ianao a de mifafankihoany de ohatr' zany anie io amin'ny resaka hoe mpamatsy voly iresa-pirenena io be deaibe mantsy ny resaka mandeha sy ny sisa sy ny sisa ao anatin'izany resaka zany hoe de tsika ve zany de hitrosa foana sy ny sisa nisy nitrosa fa tafavoaka ohatra hoe Rwanda de manamboatra sezakely faniry raha zafy manatary ao akaikikaiky ao aloha dia arabaitsika izy akoatran'izay a rehetrarehetra izay misy firenena maro efa manome modely zany hoe zay anie niara-niasa tamin'ny banque mondiale ny fmi fa tafavoaka ny firenenay dikan'izay zany ianao tsy terena iara-iasa am'izany mpamatsy voly iresa-pirenena zany fa io aloha ny misy aloha hatreto akatsika manan-karembe mariny zany manan-karembe tsy hitanohano tsika raha vadika vola ny are-pirenetsika eto takininona sy takininona fa zao hitondra inona ho an'ny malagasy io raha ohatra ka mipitatana tsy mipetraka ao anatin'ny fitiavatanyrazana ho avy zao mivaintiny efomatra ny ady mafy ireo razambe reo ray aman-dreny hoe anliana amin'ny vazaha aiza ny fahaleovatena fa nalainareo manta fotsiny ny taninay vokatry ny conférence de Berlin hoetitsika eto zany amin'ny 9 marsa hoetitsika eto zany vokatry ny conférence de Berlin de nataony zalahy ohatra mizara gateau i Afrika de Madagasikara lasan'ny Frantsa efa resaka vita avariananina ry le izy fa naizana zany niady ireo ray aman-dreny mba tsy ho lasa ny vazaha ary am'izao fotoana zao lasa n'iza ny tanin'ny malagasy tsy kelikely tsy kelikely tsy kelikely hatramin'ny onaona totofana hatramin'ny tany lemaka totofana anaovana fotodrafitrasa ny efarany zany le malagasy de hitanaka fotsiny eto sisa ka zany le atsoina hoe fitiavatanyrazana zany le atsoina hoe fanabiazana mifandray reo fa tsisy zavatra mandeha fotsiny am'izao eny ary efa eto ny namana faniry raha zafy manantany miaraba ny namana tonga eto amin'ny fandarana miara-manonja mbs radio mada
dia izy indray a no anoho ny famakivakana maro samy mbola mety misy mpisehatra hafa ihany rehefa avy eo a fa de ny tsy adiniko aloha de misy ny namana zay tena mpanaraka ihany ko ny miara-manonjy MBS Radio Madao a Frantsao any amin'ny toerana antsona hoe Picardie. Misy malagasy any amin'izany Picardie zany any Frantsa misy an'izany a manaraka antsika dia tolorana kokoa zany a dia eo ihany koa misy tena lavitra any États-Unis ihany koa manaraka nyity fandaran'ity raha vao États-Unis tsy hoe New York, Washington tsy zay ihany a fa any amin'ny toerana zay tsy de mahazatra antsika misy malagasy manaraka araka ny tongeto zany a de any amin'ny vanitra zany any amin'izany antsoina hoe Alabama zany. Jereo ny carte de hitantsika fa any États-Unis any misy an'izany a dia Vancouver koa any Canada efa nisy nandefa afatra koa teny manaraka zay zao moa zany zao mbola alina be any dia arabaina daholo isika miara-miompo amin'ny firenena malagasy maneran-tany zay no andravonantsika azy. Miaraba anao namana Fanira Zavamanantany Dahoary. Miaraba rena, miaraba ny mbola sy faly ao ambadika ao ny mpanao gazety rehetra miaraka amintsika namana teknisiana ny any amin'ny Radio Mada ny MBS manerana Madagasikara isika havana sy tapaka rehetra pray tandrazana pray raha any andafiny rika naiza misy atsika rehetra de arabaintsika rehetra zay tafaradalana am'ty fandarana ity de am'ty androany ty rina everiko fa tsy madiso angambana fa 12 volana marsa de tomba vao malagasy moa androany zany de arabaina isika malagasy rehetra zay makalaza izany tomba vao malagasy izany betsaka ny adevitra momba zay fa tsy miditra am'izany adevitra marobe zany tsika fa nitadiavintsika fotsiny de hoe ahoana ny fomba hahafahantsika mamerina tsikelikely am'ilay fitiavana an'le tandrazana ary manainga tsikelikely am'le ambom-pompirenena le sotoavina le kolotsaina le fomba malagasy zay aloha zava-dehibe maka an'le identité culturelle atsika isika dia manomboka miverina any an'le hoe malagasy malagasy ianao malagasy sika rehetra zany de io aloha zany fankalazana androany a fa 12 efa nisatra amin'ny alina ny tsy mandrimandry teny mamasina teny ambotra biby teny mitoy androany maraina zany de misy any koa ny any Mahajanga any de any amin'ny faritra rehetrarehetra manodidina eny Analakely sy ny rehetrarehetra eny de misy fankalazana de hatramin'ny alina efa niodina nanerina ny tanàna zany fiarakodia nitondra ny afo tsy maty zay mba hahafahana rehetra eny amin'ny lalana eny maka an'le afo iny symbole iny tam'izany fotoana zany le afo tsy maty zany de tena napetraka mihitsy hoe hitondra hafanana sy hazavana ao anatin'ny tokantrano isan'isany zany le afo tsy maty de samy makan'iny zany fa misy any koa ny fizarana fanala nge le arendriny de iny zany arendrina tena malagasy le izy fa tsy arendrina le vita-sonia le hitatsika le try ny plastika le rehefa eny amin'ny 20 jona resaka komersa ndray matanjaka be fa le fanala de miaraka amin'ny labosy nafinaritra re olona mijery azy omaly miaraka amin'le sainam-pirenena miaraka amin'le misy sasany zany de le menamena fotsiny natao saina tsy mampaninona mafinaritra daholo de manao fitafy arak'izay mba ahafahany maneho an'le hoe malagasy de samy naka fitafiny rehetrarehetra hoe tiany ana de tiany satroka koa de tiany kapaka sy ny sisa lay fiverenantsika mamalagasy atsika satria mitarika fahasarotam-piaro ho an'le firenena izany rehetrarehetra resantsika zany de anaovana zany araba ho an'ny malagasy rehetra de mbola mitoy le izy satria rehefa tomba vao malagasy eto an'izao moa zany satria io moa zany fanisan'andro fanombohana zany ho an'ny malagasy le calendrier ampiasaintsika io le calendrier grégoriana zany iny zany tsisy fampidiriny am'ty tomba vao malagasy ty io de andraisina fotsiny zany tamin'ny alalan'ny fomba zany samy manina mifandikany azy hoe fararano inona sy sisa misy mieritrehitra hoe lohataona fa iny le teneniko hoe ndao tsy adevitra am'izay aloha tsika fa famerenakasina tsikelikely aloha nataontsika fa rehefa avy eo zany rehefa misy ny valangeza be ahafahana miresaka de hitondràna adevitra iombonana zany fa ny zava-dehibe de mifiverenantsika aloha zany ao anatin'izay hoe kolotsaina sy mahamalagasy atsika zay de fa ao anatin'le hoe miray intsika mametraka sotoavina sy kolotsaina mahafinaritra tsika de rehefa ohatran'izao hoy dia mandeha le vao maraina iny le vary amin'ny ronono tondrahatantely hitanareo le vary gasy mena mahafinaritra tsara reny na vary mavikely fa le tena vary zanatany moa zany mety daholo
de asiana ronono velona de asiana tantely de iny mahafinaritra be lefa le vo maraina midimy amin'ny enina maraina iny ny fihinanana azy rehefa tonga anatin'le fankalazana ny taom-baovao malagasy ohatran'izao de mahazatra ihany ko mamono akoho zany akoho gasy mahafinaritra mihitsiny dia zay le endrik'ilay hoe tena fiainana malagasy zany zay ihany ko le endrik'ilay hoe tena malagasy mijoro am'le kolotsaina sy le fomba na ihany ko zany ho ana vondrom-pikambanina le izy na tanàna de mamony omby zany de iny rehefa aveo no anaoana an'ilay nofokena mitapy havanana satria rehefa saramanitra ny malagasy tsy misaraka am'lay hoe nofokena mitapy havanana ho sakafo mitapy havanana zany hoe zay misy eo zany ny fampizarana de zay le hoe ho sakafo mitapy havanana zany de rehefa voalohan'ny volana ohatran'izao ihany ko zany fanombohan'ny taona ho an'ny taom-baovao malagasy de zava-dehibe ihany ko le fandroana sy fidiovana zany manala an'le zavatra ratsy rehetrarehetra nandritry ny taona de miatrika an'ilay taona vaovao de isaorantsika mahafinaritra fa le izy ohatran'izao ny fanojy mihitsy an'le le faranotsika de miakatra le vary de le santabary tsejeje mihitsy ry député fetra ry député Mambrabendrina tany Ambotrimanjaka tany kokoa Ambotrimanjaka ry maire Zaza sy ny ekipa rehetrarehetra ry madany Milala ry Zarizy any Ambotrimanjaka rehetrarehetra any satria tena nafinaritra be le fiarabana tratry ny taona tamin'ny telo herinandro lasa zay de nahazo santabary nisy olombamboaka amin'ny rahalahy de teo ihany ko nahazo ihany ko moa zany distime Ambodratrimo William Razafindratsira zany na zoko Yam zany de reno marika malagasy reno marika satria le voalohambokatriny zany zava-dehibe mihitsy ny voalohambokatriny de ny ray aman-dreny ny famehan'le voalohambokatra de inona ny tadiavina amin'iny lay tsodrano ka rehefa mahazo tsodrano rehefa tsara tsodrano de mety daholo zay rehetra atao de mahatsiaro ny teny député Rastany hoe ny olona n'ity firenenty nge ozy izy ka raha tsy tsodrano hoe tsy nahazo tsodrano le mpitondra zavatra tamin'ny alatra tamin'ny herisetra ny natao de hoe rahantsika mahita le izy azatry ny rere olona fa zany zava-misy ka hoe tsy hoe ampifanojotsika le adevitra ho tonga am'izany tsy izay misy ny tiako tenenina fa hoe zava-dehibe ny tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny de miarahaba ny ray aman-dreny rehetrarehetra miarahaba any mpiray tanindrazana amintsika rehetrarehetra teny amin'ny lalana teny omaly zay mba nalehan'ny tena zany de ataony namela klaksona ataony nitondra ny fianakaviany de efa nanana rendrina samy hafa teny am'le miloko maintso fotsy mena de tao ihany ko le nanao inona moa zany fitafy mampiseho mamalagasy zany de nandefa hira mahafinaritra tena faly tena mahafinaritra be mihitsy no mahita atsika mainakava de tona zany de anaovako saorana satria anisany angadina nanana sy vinahitana an'ity taom-baovao malagasy ity ny trano kultoraly malagasy eny Kianja Ambohimankely eny reo namana tao anatin'izany ny fikambanana fitoasina tamin'izany fotoanandro zany ry Zokobe Victorio Randriamianta ry Yvon Ram Yvon Pakasary midi Madagasikara fa manana an'ilay tarika mpihira malagasy mahafinaritra zay gasy mianta efa samy napreven'ny ry Yvon ngamitsika tao anatin'ny tena hira malagasy endry zareo mampandeha an'ireny mandiza raha hitsikitsika sy ny rehetrarehetra eny de sy ry hoe misy trondro vaovao tena azo andizana tena balina tsy fakahitana mihitsy rehefa manao animation ry gasy mianta ry Yvon io zany de ny fikambanana avisy avana na iza koa mbola sy voategniko maiha malagasy inona moa izay zay tarihan'ny Victorio mialatsinkely Zokobe Victorio marobe zany aty aorina moa zany misy mandray foana ny ankizy aty aorina sy ny tanora de isaorana zay nahavita sy nahatotosa ny teny Mahamasina omaly tery amin'ny Kianjankanto niaraka ny Zokobe Rosy sy ireo fikambanana Riankoay sy ny rehetrarehetra sy zay tonga teny mahafinaritra foana ny fiarahana satria ny zava-dehibe de hoe mahatsiaro isika fa malagasy dia miverina mitodika amin'le tanindrazantsika de ny any tena mahafinaritra reo avana any Dilambato zay mety lavitra izy fa zao mahita atsika makalaza ty tanindrazana hoe misy ny taom-baovao malagasy de lasa ihany koa zareo de manana ny akanjo ny satroka sy ny de mandefa sary ny poste sary ny amin'ny hoe miarahaba atsika tratry ny taom-baovao malagasy sambasamba Andriamanitra Andrenanahary sy mahafinaritra be mahita zany satria tsy mahatsiaro irery fa malagasy foana ny tany lavitra any ary mahatsiaro atsika mpiray tanindrazana zany de arabaina atsika rehetra ao anatin'izany satria tsy haitsika ny mandalo fotsiny amin'izany
zavatra mahafinaritra zay resantsika izay zay ny amin'iny fa mino a zany fa amty androany ty androany moa zany tena ao anatin'ny fankalazana tanterakytsika de hanao zavatra be ny prétendrazana zany ao anatin'izay ary any am'izay rehetra le eny de maro be ny mankalaza izany de mahafinaritra fa tiavy le firenentsika satria zany no ahafahantsika meno fampandrosoana ao amin'ny fireneny ny sinoa rehefa manao taom-baovao ny sinoa de ahafantatsika menakavy fa mikatona daholo ny tsena manerina Madagasikara zay misy sinoa de mialy eto ry zareo lasa mody any amin'ny tanina ao zay goazo hoe tsy fantatra ntsony be da be mihitsy ny tandry zareo de firenena satria amina miliara nge le vahoaka sinoa de lasa mamonjy any izy satria anisan'ny civilisation naharitra indrindra ny andry zareo sinoa de mametraka ny kolotsaina ngeza be io izy makalaza ny taom-baovao an'izy de samy manana ny fomba fankalazany rehetra de zay ihany ko mba hiveritsika fa mba mampiavaka atsika malagasy mamelombelona ny fitiava-tanindrazana zany rehetrarehetra izany ny horesantsika marobe izy androany tsy fantatro na aiza ho aiza satria raha ny tokony izy de ho avy eo ny jeune team avany Toliary fa mety mbola ny andalana angamba ry zalahy de miandriandry azy tsika raha ohatra moa ka afaka ampidirina izy raha tonga eo de ampidiritsika kely lavitra misy andrareo de afaka miresaka ihany ry Clovis and Co zany hoe Clovis sy ny ekipan'zany fantatsika nge ry Clovis anisy mbanetsika antsika ny jeune team Toliara de eto zareo am'izao fotoana zao de raha tonga de ampiakaritsika ry Clovis ry izy moa zany député fetra ihany ko capitaine d'équipe atsika zay groupe parlementaire nytiako Madagasikara izy mitarika azy de any andalana any fa ny embouteillage koa aloha zany naizanaiza mihitsy de manaikitra fa mino fa efa akaiky tsy lavitra ny député fetra raha lamzafimbololona etona mariako amitsika le anaovana an'ilay etsika amin'ny sabotsy zao eny Ambatolampy Ambohimanarina de ao amin'ny kianja ny Todisoa zay mihitsy zay ny fahafantaran'ny olona azy ao amin'ny kianja ny Todisoa Ambohimanarina misy azy kianja ny Todisoa Ambatolampy Ambohimanarina zany zay no anaovantsika ny etsika lehibe ity zay fiarabana tratry ny taona de tatitra ataon'ny solomamboka satria nisy février farany teo dia hitona zay tatitra zay ko député Todisoa Andriamampandry de ny fanetanana ao anatin'ny listry ny mpifidy zany manomboka amin'ny 7 ora maraina satria le amin'ny 7 sasany naroso amin'ny fotoana sahirana mihitsy ay tena le amin'ny fotoana gasy ty fa tena hoarositsika amin'ny fotoana tena hoe mba hifanajany rehetra zany de amin'ny 7 de efa tonga sika hiatrika an'izay lanonana goavambe zay amin'ny sabotsy fa 5 volana martsa eny Ambatolampy Ambohimanarina ao amin'ny kianja ny Todisoa zay zany izy ao amin'ny kianja ny Todisoa de io zany misy fefy be io so de misy mieritreritra ndray hoe inona ary zany misy fefy be mihitsy io de misy vavahady be de ametrapetraka tsara ny resaka filaminana ndray io ny ekipan'ny Zokobe Ragy anaovana kokoa kopakopa-tanana Roger Ragy fantatsika tsara mihitsy fa anisan'ny mahafinaritra ary zany Zokobe zany tonga de mandray andraikitra nafantara maro azy teny Magro Akorondrano tena Magro Beoririka Ragy jumelle na Ragy masolavitra zareo zay satria tsy misaraka am'izay de iny Zokobe Ragy iny no mandrindra foana ny resaka filaminana naiza io de fa tonga de mandray andraikitra izy sy ny ekipany de fa metraka tsara n'izay filaminana izay zany de marobe ianareo nefa milaza fa ho avy hanatrika ny hetsika lehibe io de tongava indrindrandrindra ny boriboritany fahenina zay asaina manokana zany am'ty hetsika zay eo ambany ny fitarian'ny filoha marka Ravalomanana ity zany am'izay sabotsy zay ny vaovao araka ny resahandrina sy tontomota teo izy ty moa zany mahafinaritra le fanjakana zany isan'andro tsy maintsy misy vaovao foana firon'le fitondram-panjakana tena misy vaovao foana firon'le fitondram-panjakana de tsy mampanino zany satria izay le atao hoe le fanjakana de minova mitaitaindava ndray zao ngapirefean'ny Tomasina any amin'iny taratasy soratany iny za tsy hiditra ntsony am'le forman'le taratasy zany hoe le zavatra fomba nanoratany an'le izy tao zany le en vue élection présidentielle prévue
zany hoe natsahatra hony zany a reo fandraisana fanapahan-kevitra fampiarana didy zay ataon'ny vady tany io moa zany matetika transtany ny fampiarana didy ataon'ny vady tany vokatry ny didim-pitsarana de misy ny fampiarana nyny didy iny zany de ny vady tany no mampiatra an'le didy de misy le expulsion samihafa de naka fanapahan-kevitra préfet-ny Thomas na rehefa mivory niaraka tamin'ny OMC zany araky ny nambarana atao anatin'le taratasy mihina fa mety hita mifaly eo le izy de iny zany a de hoe noho ny fifidianana ho avy novambra sy desambra de atsahatra aloha ny expulsion zany a na fampiarana didy a ataony vady tany zay ao anatin'ny tanàna Tomasina raha tsy ohatra angamba ka hoe tranga manokana zay mihitsy ny fomba nylazany ale izy zany de gaga sy talanjona sy varintsika satria ny zava-misy am'izao fotoana zao vo eo ange rinona no miteny hoe mbola tsy mivaliden'ny conseil de hoe ministre ane lay date ny 9 novembre sy ny 20 décembre ny seni zay tsisy fampidira mihitsy ny amin'ny tokony anao an'izany anao sezinina ny ACC izy ny seninina nefa taratasiny nakany amin'ny ACC hoe mety vety sa tsy mety reto proposition na datina ireto de ny ACC vo nyteny ny aminy hoe mety reo mifanaraka ny lalam-pandrena fa tsy midika zay fa azo tanterahana ny fifidianana amin'ny fahasivy ny volana novembre sy faharoapolo ny volana décembre zany hoe le second tour sy lay premier tour fa tsy maintsy validen'ny gouvernement tany amin'ny conseil gouvernement dia ny conseil des ministres de manao an'lay fomba fiady papaikady hafahafa zay hoe le manahirina satria raha ny tokony izy raha tena misy fifidianana eto Madagasikara zany de mba azony rehetra miomana eo amin'ny lafiny materiel eo amin'ny lafiny ekipa resaka ressources humaines zany eo amin'ny lafiny arabola de tokony mba miomana meloa heritaona meloa am'le fifidianana satria 2019 efa fantatra fa tsy maintsy hiatrika fifidianana 2023 de ty le taratasy ty de ty le taratasy nampime be suspension ozy izy de réquisition de main forte zany hoe fampitsarana zany am'ireo réquisition zany zay hanaovana ina moa zany fandroana na filana mpitandro filaminana zany araky ny fampiarana didy de io le izy en vue de la préparation de l'élection présidentielle prévue za hoa tsy miditra am'le forme aloha zany fa le fond resaka satria efa be ny adevitra momba an'iny le 9 novembre ozy izy premier tour et le 20 décembre deuxième tour vu le contrôle non vu le trouble et désordre public causé par la réquisition zany hoe ry antondry zany de araky ny fomba fahitana am'reto fifidianana ho avy reto zay mety ahitana zany hoe mety fikorotanana zany say tsy filaminana zany aterak'izay hoe réquisition amina fampiarana didy zany de io ny préfet Thomas na ozy izy avec la décision unanime araky ny fanapahan-kevitra niombonana niaraka tamin'ny OMC organe mixte de conception any amin'ny faritra atsinana zany suspendre toute sorte d'expulsion dans la ville de Thomasina sauf cas spécifique à compter ozy izy de la date de signature zay zany resahany tam'izay zany de mahavarina am'tony zavatra tony zay le tenentsika le fond am'izay nidirantsika ny amin'ny hoe fa iza ny tenenga préfet fefa maintenu le date 9 novembre sy ny 20 décembre ny conseil de ministre raha mbola tsy namaka le fanapahan-kevitra hamoaka an'izy zany hoe tokony naka décret fa izy zany tsy fantatra hoe premier ministre ve ty préfet ty gouvernement ve ty préfet ty niaraka tamin'ny ONC tao ny tonga de manika hoe efa ao anatin'le fikarakarana le fifidianana 9 novembre de asiny entre parenthèse mihitsy eo premier tour 20 décembre deuxième tour de atsahatra daholo zao rehetrarehetra zao fa mbola tsy namoaka an'izany ny teo anivon'ny gouvernement zay nge mahagagy préfet de police zany administrateur civil zany nianatra teny amin'ny enamina resaka administration ny anarina tam'izany mahafantatra tsara zany hoe ahoana ny fomba fampanekeny zavatra anankiray araky ny fitondrandra raha-mpanjakana donc tsy maintsy lalàna mampanankery amin'io
de efa nampianatra an'zany tsika nyjaran'zany tsika hoe ny fifidianana de mialoha mandritra ary aoriana ny fifidianana de inona ny atao anatin'izay misy aloha reo pitsopitsony rehetrarehetra araky ny lalàna zany de anisan'zany le décret zay a miconfirme ny daty zay a mipropose ny CNI io ny CNI eny tsy tompon'ny daty e fa mipropose ny ataony zany hoe mamolavola tety andro no ataony de atolon'ny gouvernemanta de gouvernemanta rehefa avy eo no mandray an'zany hoe ara-dalàna ekena ty daty ty fa rehefa avy eo gouvernemanta mbola moka ny décret de convocation na ny hoe manaika didim-panjakana manaika mifidy an-datsabato fa na mbola mivalide amin'io daty io arany gouvernement ka tsy mandraindray le décret de convocation des électeurs ny tytsika tenena am'zany mbola tsisy fifidianana ho tanterahana koa novembre sy décembre de ahoana tsy haizan'le préfet am'zany de inona ny tenenina hoe en vue à une préparation ny élection présidentielle prévue 9 novembre sy ny 20 décembre ka le gouvernement raha mbola tsy mivalide an'le izy ko izy zany lasa ambony le gouvernement lasa mpanatanteraka angeza be zany le préfet de ny olo anao anatin'ny tony koa de zao ahoana no ahafahany mandingana tampoko ny fanapahan-kevitry ny fitsarana raha mpitsarana io vao tamin'ny herinandro zao miteny SMM ny indépendance judiciaire mila apetraka tsara zany ny fahaleovatena mpitsarana mila manana fahaleovatena reo ka tsy niava aty amin'ny préfet aty amin'ny STD aty indray zay solo tena mpanjakana représentant de l'état aty amin'ny faritra aty indray no isakana le tsy mamoaka an'izao ny fitsarana ary tsy mamao an'izao fanapahan-kevitra zao ny vady tany sarotra be zany ny fitsarana tsy maintsy tsara raharaha foana misy raharaha maro be tonga amin'ny fitsaranao raharahady tany raharahady trano misy fifanolananao ho an'ny tompony trano mpanofa trano ho an'ny mpividy trano sy mivarotra trano tany fangaro daholo zany rehetrarehetra zany amin'ny olona tsy nahalofa trano sy anton-javatra maro samihafa na mety ho antoka sy ny sisa zany de misy rehefa avy eo fanapahan-kevitra ray sy ny fitsarana mahatonga n'lay fampiarana an'le didy de io le hoe expulsion io na expropriation zay fomba ifampiresana an'io ivelan'zay le cause d'utilité publique zay tsy miditra anatin'zany raha zany de inona mahatonga amin'ny préfet miditra anatin'le ajanona daholo dikan'izay zany na le raha-raha-pitsarana ry raha manahirana mandeha foana le raha-raha-pitsarana tokony ampiarina ny didy de bloquen'ny anivon'ny préfet any Tomasina zany le izy lasa fanjakana kely mihitsiny ivelan'le fanjakana zany raha izay fandraisana zany le préfecture any Tomasina de mba ahoana le fanjakana am'zany zany rehetrarehetra zany hoa zany tena manahirana mihitsiny am'ty resaka fanjakana am'izao fotoana zao ndraindray tsika efa tena reraka mihitsy mitondra an'ty hoe inona ndray scandale sy ny zavatra antrany de aina administrateur civil ve préfet zany nge tsy n'importe qui ny tonga préfet mbola misy dingana maro samihafa vao tonga préfet fa préfet ianao maka fanapahan-kevitra tampoka ohatran'ireny za tsy hiditra tsondray amin'ny resaka formana le fahadison'ny soratra iny efa betsaka noho ntsikerana iny fa za tena tehiteny mihitsy hoe ny fanapahan-kevitra ohatran'izany ve heverina fa zavatra normal ao anatina firenena anankiray préfet ve tsy mahalala hoe ny gouvernement mbola tsy mivalide an'le daty dikan'izay mbola tsy raikitra io daty io ny fihetsiketsehana mialohan'le fifidianana efa mandeha iny de eto koa mipetraka ny fanontaniana fa inona moa no mety hokorotana trouble sy ny désordre ny tsy filaminana aterak'ilay réquisition na aterak'ilay fandraisana andraikitra ataony vady tany zay mampiatra didy fotsiny fa tsy hoe ny vady tany nde hidina tsy manana asa nge vady tany raha tsy misy ny didy ampiariny makany an'izay olona tokony ampiarina zany zay le izy mety koa io fitramam-bola ka mety misy fifanarahana sy antoko atao tsy navitan'zany le olona nindram-bola miditra amin'ny raha-raha-pitsarana le izy de tsy maintsy ampiarina le didy donc misy zavatra maro be voasaringitra ao anatin'io raharaha io
de zay manahirina atsika hoe tsy mbola fahita atao anatin'ny 80 taona le izy ka tsika toka moa fa androany moa conseil des ministres de asa inona fanapaha-kevitra raisin'ny fanjakana satria mampiseho endrika an'le fanjakana zany tsy fanjariana za tena gaga mihitsy hoe un administrateur civil ve sur temps en enam de ohatran'izany décision raisina tsy hitanao décision politique tsy hitanao juridico politique tsy hitanao inona mihitsy le izy tsy hitanao resaka ara sosialy tsy hitanao zany inona ary ty décision ty problème automasina zao de resaka insécurité matanjaka be ny resaka insécurité tsy fandripahalemana automasina ngamba everiko fa resaka adevitra ohatran'izany ny tokony handraisana fanapaha-kevitra goavana zay ny préfet no mitarika ny OMC dikan'izay zany everiko ihany tonotrangan-javatra tony fa na izy fakana 19 na izy misy kajikajy hafahafany satria rehefa mandinika le zavatra ohatran'izao de matahotra korotanina ary zany hoe mety misy raha goavana any ambadimbadika any ka tokony anaovana expulsion na mety fanesorana amina toerana anankiray ka mety atahorana mety zavatra hitrotra ka hanimba zavatra be mety misy fiatraikany any am'le fitonana ity manko manahirina an'ity lasa ohatry manao politika daholo ny rehetrarehetra na CTD na STD zany nge tena goavana zany de hitatsika io moa tsika aloha miteny an'izany zany de misy filohan'lay administrateur civil misy an'le Sénat de mba mety mba manana fomba fijeriny ihany izy manoloana zany andraikitra rehetrarehetra zany ty vaovao anankiray tokony resantsika teto io maly fa efa somary nandroso de nandroso ny fotoana de nifampiresaka za sy rina ary namana faly ao ambadika ao ahoana nitondrana an'ity de ohatrany tsy poinsa fa foy le fotoana fa poinsa am'izay izy zany zao mandra-pahatonga ny député fetra zay fa tsy lavitra ao fa vaovao zay navoaka ny teo anivon'ny mpandraraha ny la vanille na SOS vanille zany any faritra varitra inosy iny de ovakitsika aloha le izy aloha ataon'izay aloha faly vakitsika aloha le izy de misy mangididy kely le sofina de hitondratsika fanazavana rehefa avy eo satria goavany ty vaovao ty bomba ane ty bomba be ty za tsy teny retardement ve fa bomba fotsiny ty de vakitsika le izy SOS vanille ozy izy manoloana ny toe-draraha misy mahakasika ny sehampiarina la vanille izay de iny io faly takona izay mampaninina mampikaikaiky mivoaka sy ny mpandraraha ary mampikatso ny toe-karena malagasy dia manao zao fitakina izao zahay vovonana SOS vanille avy aty amin'ny faritra Sava SOS vanille faritra Sava zany zay io resahany io voalohany fanafoanana tsy misy atakandro ny rafitra CNV ity le conseil national de la vanille izay rafitra tsy misy fotony ary tsy misy tamberina ndraikitra redevabilité miantefa mivatana amin'ny faritra mpamokatra lavany ny fisiny io CNV io ny ministra ny lehibeny io misy mpandraraha maromaro ary misy lolona ao anatin'io CNV io misy satria le izy manko misy solotena ny fanjakana de misy solotena andreo exportateur de misy préparateur acheteur de misy an'lay planteur sy ny sisa sy le paysan zany ao anatin'le CNV avereny faly le izy teo satria tsy maintsy nitondrako fanazavana zany faharoa araky ny voasoratra amin'ny lalàna manan-kery loi 97 tsipika aotra enina amby efapolo tamin'ny 4 novambra 1770 amin'ny article 8 andiny favalo zany izay mbola manan-kery matraky ty androany de ohatran'izao mivalina la commercialisation de vanille est libéralisée à compter de la promulgation de la présente loi noho izany takinay ny fanafoanana tsy misy atakandro ny famerana ny prix plancher fa aoka ny fifaninanana mazava
io le hoe liberalisena le izy sy malalaka misy ao amin'ny tsena no ametra ny vidin'ny vany le prix plancher ty manko a dia ny ferina tam'ity ny vanila maitso sy ny vanila masaka fanafoanana tsy misy atakandro ny agrément fa avelo malalaka ny mpisehatra rehetra manara-dalàna hanondrana tantara be ty koa agrément ty fatelo ama capitale mondiale de la vanille any Antala dia nidinika goavana rehetra mahakasika ny vanille dia atao eto Antala zany koa mbola tantara be koa zany presque satria teto Antananarivo zay no ny antsony ministre sy ny antsony filohan'ny repoblika andreo voalaza fa opérateur dikany tsisy dikany ny fiaonana iny zany matoa mbola misy an'ity fanambarany ity veliko le fahatelo ama capitale mondiale de la vanille any Antala de nidinika goavana rehetra mahakasika ny vanille dia atao eto Antala na am'ire vohiparitra Sava Antala mazava ho azy nge ny chef-lieu ny région Savay ary andraisa mpisehatra io a sehampiarina io rehetra anjara no zany rehetra izany dia mamefem-potoana roa amby fitopolo ora ny tompona ndraikitra izahay hamana ity olana ity fa efa tsy andohalika itsony ny rambary fahatenda natao tany Antala tamin'ny faharoapolo ny volana marsa 2024 androany faharoa amby roapolo 48 heures zany lasa de hitatsika manao sinoe azy io la iso Jean-Pierre Dijauvato ho avenance Velonasa Jean-Yves Pierrot ary le Duc Claudia fantatra tsara daholo fa mpandrarana vanilla goavana be fa tena enjany ty raharaha ty rehefa vakitsika ny zavatra iny zany de hoe mampikaikaiky namotika ny fiainan'ny olona le fanjakana le taty amin'ny farany indrindra ny nakaritsika inona ny nakaritsika am'izay de hoe misy miantso inona ny nakaritsika am'izay de hoe efa tsy andohalika ny rambary fa efa tenda zany hoe efa zavatra tsy zaka tsony matoa SOS vany no anarana netiny reto mpandraraha reto 150 tonnes ny mbola voaondrana hatram'izao raha efa nisy fivoarankely moa izy moa taorina n'lay député de la vanille nanao an'le fanambarana goavambe iny le talohan'ny 7 février hoe rehefa tsy mandray fanapahan-kevitra reo hipoky ty amin'ny 7 février satria manodidina 1000 2000 3000 tonnes eo foana amin'ny akabeany de ty zany tsy fantatra hoe ahoana no anaovana azy de zay zavatra zay nitondratsika am'izay fanazavany zay tamin'ity androany ity hoe inona loatra ny ao anatiny sain'le fitondram-panjakana le filoham-pirenena ny nandamy mazy farany teo de nanaovana fihetsiketsehana be mihitsiny de inona nataon'le filoham-pirenena nitazomy foana le $250 n'le prix plancher nefa io ny efa nitaraina n'lay mpandray anjara tamin'le resaka fihetsiketsehana lavany na tamin'ny Mananara na tamin'ny Maroantsetra na tamin'ny Sambava sy ny tany Antala efa nitabatabo reo olo reo efa nilaza reo olo reo fa io prix plancher io manimby io efa nilaza reo olo reo fa io CNV io tsy mety io fa foana ary le fitsabany le fitondram-panjakana indrindrandrindra am'ty resaka agrément ty zany trangan-javatra rehetra izany no manimba an'le zava-misy am'izao fotoana zao de tonga amina adevitra faratampiny izy ultimatum ma 72 heures zany ene mazana be ne zany tsy fantatry ny fitondram-panjakana ve ny avesatra zany fanambarana tany Antala fa Antala amin'ny capitale de la vanille azy indrindrandrindra koa mondial de ao anatin'ny faritra Sava misy distrika efatra Sambava Antala Vohimar Andapa fa eo akaiky ny Sava eo Diana misy distrika 5
de gona antsirana ambanja nosy be ambily be fa eo akaiky ny savasy dia na tsy lavitra misy any analanjorofo misy distrika enina safito maro antsetra mananara sainte marie sonerano vongo fenerivo vavatenina grave zany reo faritro reo anefa namme vaty betsaka ny andro rajoela ta fifidianana 2018 satria nampanantenaina fa raha tonga eo iandro rajoela ho avy telo eny ny vidina lavany tompoko 7 millions de FMZ fa nisy 8 millions kournière tamin'ny 2018 dikan'izay ataontsika x3 ny vidiny vanille préparé tamin'izany ka raha 7 millions x3 tokony 21 millions zany vidina lavany raha ohatra izy ka 1 million FMZ lavanila maintso satria efa nisy an'izany tany sava sy tany analanjorofo entre 150 à 200 000 ariary lavanila maintso satria ny lavanila maintso 5 kilao mame lavanila maina 1 kilao de mba makatombony zany mpandrarah rehefa aveo zay mahatonga lizy teo amin'ny 7 millions teo eo ny vidiny teo ka raha ohatra zany ka le lavanila maintso 150 000 ariary na 200 000 ariary iny ny 1 kilo ny verte zany ka raha nyteny filohan'ny republika hoe rehefa tonga eo tamin'izy mbola candidat de ampiakariko avy telo eny io dikan'izay zany tokony 600 000 ariary farafahakeliny lavanila maintso de le tenentsika teo 21 millions satria 3 x 7 21 FMZ ny tokony lavanila masaka normal be zany fomba fijeriny olo zaniko candidat filohan'ny republika no mampanantena de mametritritra ny rehetra hoe azo atao zany fa inona ny zavatra mitranga ohatra inona ny vidiny lavany am'izao fotoan'izao prix plancher napetraky ny fitondram-panjakana 70 000 ariary 75 000 ariary teo aloha ny olona mividy 150 000 ariary mahazaka prix nge le mpandraraha fa blokena le izy $250 prêt à exporter nefa misy mividy latsaky zay zareo mandefa an'izay efa mivakiny député Roland Ratsiraka zany ampidiry faly maikamaika tsika efa mbola ndray ny député fetra rehefa aveo mandra-pahatonga ny fidiran'ny député fetra andray jeune team Mantoliary ray ihany angamitsika aloha zany ny zava-misy matory reo olo reo miteny am'izao fotoan'izao efa zavatra efa tsy zaka tsony le izy de zay tenentsika tsy tafavoaka tsony fanjakana io fa raha mbola io mieritreritra ny veriny eo halabato nataony io mifampijaliany Antoliary tonga teto raha laindrina Marcel omaly avanya Manakara teny efa tsy minakana na sahirana ny vahoaka ny Manakara mahazo any fitovinany iny zao ny zavatra mahazo any savasy analanjorofo potika tateraka ny fiainan'le olona de izy amin'ny olona ny sava dia na analanjorofo mbola eritreritra fa amerina ny andro rajeo le amin'ny fitantanana ny firenena ny fiainan'ny olona any loa resaka vany resaka jorofo nefa zao ny zavatra mahazo an'le olona any Toliary non any savasy analanjorofo raha ihany ny ampidiritsika aloha ka zany zavatra zany mila resahantsika zany ultimatum 72 heures zany ene goavambe zany goavambe zany inona nitranga zany le volon'le olona mbaraky nefa misy mangalatra izy maintso tsy en sécurité enjana be ho amikarakarahan'io lavany io vo tonga amin'izy hitantsika eo amitseny raisam-pirenena io fa nyloza sy olana de zao ao de miankinao fotsiny stock 2022 2023 2021 mbola mety misy miodikodina angambany tsika moa zao manisika 2023 fa ny 2022 ny resahantsika tokony efa ivoaka reny zany bloqué fotsiny donc
raha misy mampidibola be efa nyresahantsika teto foana anisan'ny produit ngeza be ao anatin'izany va ny jirofo ny kafe ny kakao letsy mampidibola mpanjakana betsaka zany na minina io raha tsy mampidibola mihoatra an'ireo indrindrandrindra resaka devizy ary reo mpandraraha reo manao rapatriement na devizy mampodiny devizy eto Madagasikara fa izany efa ny zava-misy tsy tafavoaka tsika am'izao fotoana zao dikan'izany misy manka gagné betsaka ny kitapomola mpanjakana satria tsy mbola tafavoaka laya quota Madagasikara eo anivony tseny raisam-pirenena zay nyteneniko fa hatramina 1000 2000 3000 tonne oya zao 150 tonne na mety mihoatra kely lasa teo amin'ny tsena raisam-pirenena am'izay tonga ny ivelany any mbola manana problème ny Amerikana mbola misy fanaratsila le endriky le vanila malagasy vokatry ty fanjakany ty daholo zany rehetrarehetra zany ka anareo mba mangalahondraha anareo any avaratra any andrianalanjorofo any antsinanana mahaiza mibelaka fa olo jiaby eo fa tonga saina olo jiaby eo fa tonga saina mahazo antsy marobe avany antala avany andapa avany sambava miresaka an'izany avany antsiranana maro antsery zany moa saika isan'andro azoko antso mananara fa efa tonga saina n'olo am'izao fotoana zao ka arahantsika akaiky ty vaovao momba ny lavan'ity de ho resantsika eto eny ary raha ihany raisitsika rehefa aveo fa mbola ho avy eo député fetra raha lamizafombololona eo amin'ny folon'izy eo tsika andray any namana zay raha zafy manatso manahira président jeune team Toliary faharoa de tonga eto am'izao fotoana zao ny mahazatra moa zany manahira de ry Clovis so zany misy endrika vaovao ndray zany ty raha manahira ny tonga eto zany am'izao fotoana zao miaraba aloha tonga soa eto amin'ny miara-manonja manahira miaraba manokana ny ekipa miara-manonja de miaraba ny malagasy rehetra tsy fakolo era Madagasikara de miaraba manokana ny tanora jeune team Toliara sy manera Madagasikara misy andre mavilanitra ihany eo Zozety fa jerevantsika amin'ny fotoana andaminana azy de tsy maintsy apresahantsika ihany izy satria manakambary izy fa le fotoana moa teritery eny ary tonga soa eto Antananarivo anareo inona aloha vaovao Toliara aloha manahira vaovao Toliara ara-piainana mihitsy ny aloha ara-piainana aloha vaovao Toliara tena marobe fa raha tany saina eto de lany fotsiny fotoana tsy ho lany fotoana zany tena marina satria betsaka ny zava-misy ihany fa raha zay ara-piainana zay de tiana ho hita hoe am'izao mitaraina ny vahoaka Toliara de ty koa moa efa hiditra amin'ny resaka fividianana vao maika mafanafana zao ny ana Toliara am'izao fotoana zao avy any rehefa aveo fa nytiako antanina fotsiny Toliara faharoa tratrany rano be nareo teo matetika vao resaka foana koa Toliara amina resaka hoe tsy fampinara-tsakafo tsy fananany tanora asa sy ny sisa anapanantena zavatra betsaka le fitondram-panjakana efa taona zao ny lasa mbola ao anatiny tsika zao afapo am'le fitondrana ve Toliara manahira tsy afapo aloha tsy afapo satria afaka azo porofona tsara zany satria anarivony ny tanora mahavita fianarana eny amin'ny université manday fa tsy mahita asa ny afarany manao gravazy mitarika posy de ny sasany miteraka insécurité eo amin'ny tanàna de ny resaka sakafo indray tena olana be mihitsy io satria ny omena vary anio tsy ho solution durable tsy maharitra zany ary zany anisan'ny tsy ekenay tanora ao amin'ny faritsy Toliara de ny any Toliara 2 manokana dia tsy ekenay ny fanararaotana ny fahefana omeny vahoaka nefa tsy misy zay resaka redevabilité tokony tamberina ndraiky sa miverina amin'ny vahoaka satria lasa ohatrany hoe mandehandeha ho azy zany fiainana de mitaraina ny vahoaka ny rano be koa moa teo noho ny fiavian'ny Fredy le rivodoza de tena vao maika nanahirana satria tapaka ny lalana ny vokatra rava nefa tsisy mijery zay zavatra zay zany zava-misy any aminay manahoana ny resaka jiro délestage iny moa de tsy afaka iny nefa fampantenana aloha tamin'ny hoe omena 50 mégawatt sy ny rehetrarehetra nefa zavatra azo
ampoule kely ohatrany tsy haiko na Lampe solaire. 3 watt le lampe solaire tsy mitondra vahaolana maharitra hoanay manokana zany any amin'ny faritra Toliara zay zavatra zay fa tsy mbola mandeha foana ny délestage de hoe mety adiny firy isan'andro eo raha ohatra ka fahaizany manahira azy misy adiny 3 de misy mandra-paraina tonga tena hoe tapakandro mihitsy zany zay mihitsy ny fandehan'ny resaka jiramany aminay zany hoe raha bangona zany zay teninao zay a dia tsy fananana asa tena matanjaka be mihitsy Toliara faharoa ny resaka ara-tsakafo a de tena sahirana ny olona zany ary fahatelo a de mbola tsy tafaverina araky ny atsakany sy-andava nampanantenay mitondra le resaka jiro a momba ny faritany Toliara rehefa mahita an'le fataona an'le fitondram-panjakana inona ny resaky ny olona ny amin'ny lalana rehetrarehetra eny mba tsara ihany ny andrenesan'ny mpiainao atsika ampijery atsika manerina izao tontolo izao satria maty mahina hoe solotenan'ny Toliara io mba misy ihany resaky ny olona momba fanjakana am'izao fotoana zao mba azo resana raha ny am'izay manokana aloha de tena azo resana sady tsapa mihitsy ny fahaseranany vahoaka satria nandrisan'izay fataona zay fanantenana poakaty no iainan'ny vahoaka ao Toliara de raha ny any amin'ny Toliara ihany koa zany a dia am'izay fitomboan'ny tanora tsy anasa zay dia miteraka impact miteraka zava-doza mihitsy zany azo lazana azy hoe ho an'le faritra zay zavatra zay miteraka image ratsy zany hoe any Toliara vao tonga any satria vetivety zao nisy teratany vahiny lasany zalany ny matériel rehetrarehetra de zay zao anisan'ny zavatra manimba image-ny Toliara ary zay mihitsy ijoroanay tanora ny Toliara ary sorana manokana ny président Marc Ravalomanana satria ny niakarana taty Antananarivo tsy mandehandeha ho azy fa misy politique de base napetraka de zay ny avantagenay tanora noho ny resaka politique de base zay satria raha ny politika na Toliara de zay manambola manome t-shirt sy manome 2 zay no lany am'izao fotoana zay zany tsy tokony hisy tsony zany ary tsy ekenay ary tolona hatramin'ny farany zay manoloana ny fanizimazimbanany aveniran'ny tanora ny Toliara io maraparantsika manahira satria fao député fetra ny jeune team Toliara faharoa zay tarenao moa zany Toliara voalohany ry efa fatapatatra foana zany etsika ataony namana Clovis ny ekipa rehetrarehetra zany miala eto anareo na azo vatsy niatrika fiofana na niona tamina ray aman-dreny samy hafa ihany koa zany tena ametraka an'izay tena hoe tolona goavambe zay hoe tena hametraka an'izay tolona zay mihitsy zay satria raha ny hetsika efa nataonay aloha tsy zay de fanentanana ny ponina isoratsa anarana efa nanao an'izay zay de mbola itoy zay satria am'izay fanentana zay satria ny raha vo hoe manentana olona de misy fandresen-datsa goavana ary azo tsapahitanana am'izay fanampinany tanora sy ny vahoaka Toliara zay satria efa leon'ny lainga ny vahoaka ny Toliara am'izao fotoana zao zay indrindra eny ary ny teny faraparina avy any amin'ny manahira satria tsy maintsy mola andamina fotoana tsika telo menada fa nareo mivahiny zany ary vaveo za mbola miala fa andraso ambadika eo ihany teny faraparany avy aminao zany satria tanora nareo mijoro tena tanora mihitsiny mijoro ary miriarie anatin'izany antoko tiako Madagasikara zany ny afatra ho an'ny tanora zay manaraka antsika manderina Madagasikara zay mbola mety hoe miainoaino any ambadika any kanefa victime an'izao ataony fitondram-panjakana zao ny teny farana aloha de raha ny sitraky ny tena moa de tokony hoe eto ihany ampita amin'ny tanora ny zava-misy marina ny eto amin'ny tany sy ny firenena fa ny teninay farana de mbola manentana atsika tanora mbola tsy tara satria ny fifidianana rasana atsika tsy raha hoe ahemitra indray satria raha ho anay tanora de fa vonona ary fa leo crise politique zay misy eto foana de ny fifidianana tokony hoe io 9 novembre hoe fa napetraka de io zany fa tsy mbola vata hoe ahemitsy ary satria lasa mitarazoka foana ny firenena de zay zavatra zany anentanan'ny tanora hoe ndao fa tsika fa mbola tsy tara amin'ny fampandrosoana ny firenena fanentanana ny mpiarabelona amitsika am'izay resaka fifidianana zay
eny ary makasitraka ny namatsikitsika tanora vanontoliara omendalana manahira de misaotra indrindra tokony ho lavalava ny adevitra ifampiresana amin'ny vahintsika satria avy lavitra ry zareo mino fa manamba avao de hoamboaritsika kely ny fotoana rehefa aveo fa tsika koa tsy maintsy mandrindra nyfandaratsika de mino fa voaraintsika nefa ny zavatra nambalany reto tanora avy any Toliara amreto za Toliara zay tonga teto amitsika ireto député fetra efa ambadika eo ihany koa satria marobe ny zavatra ifampizarana hitondrana ny adevitra zany zany ny feon'ny tanora zany ary mijoro tena makandraikitra mihitsy mampalahelo nge mieritreritra an'zany zay mizara t-shirt sy mizara 2 ny lany mila manova an'zany mihitsy tsika satria izany ny fomba nanjonoana n'le vahoaka tamin'ny 20 sy 2 de nanaovana teny fampanantenana pokaty fampanantenana tsy ho tanteraka nanaovana lafin-javatra marobe izay everitsika zany fa tarika any am'le fahavoazan'lay firenena de mino isika raha reny adevitra zay nentiny namana teo reny zany fa de hanokatra reny adevitra vaovao am'izay imazony Toliara izay fa Toliara mba efa tonga saina zany Toliara efa mahatsapa ny diso sy ny tsinety natao taminy zany no Toliara ijoro ary akoatran'ireny tanora reny mbola marobe nge ny namana ny Toliara any am'izao fotoana zao miasa mafy mihitsy mampandany ary manely an'lay hevitra ny amin'ny hoe ndao hiatrika fifidianana ahafahana zany manapaka am'izao inona moa zany krizy sy fanapotena ny firenena zao fa raha mbola toizany zao tsy mety ary vao mainka ho zava-doza eto amin'ny firenena de efa miroso an'zany isaorana reo rehetrarehetra zany zay tonga saina am'zany makasitraka andreo tanora reo tsika ary apprécier atsika ho atsika zay avany mifaritra ka tonga eto ka te vahiny de malalaka ny tenevon'ny MBS fahita lavitra sy radio ahafahantsika maneho hevitra zany fa de miandry atsika zahay zava-dehibe ny ahafahantsika zany maneho hevitra eto anivon'ny fandarina ho anareo zay avy any mifaritra zany araka ny nambarako teo hoy andrano alarby zany de fa ao ambadika ao ny député Fetra Rahalamizafimbololona iaraka amitsika amty maraina ity efa mandamy azy eo moa zany faly am'izao maraina izao ezaka tsika ifampiresaka nzay zavatra tokony horesana satria de tonga de vavany ty fa tsy akisoma tamin'ny